Eny ary tokolasy topovavy am'ty alarobia fa 1 volana may 2024 ity de faly manano mbola tsara antsika jiaby isan-tokantrano tsarakaraiky zany a zay mitandreny ity onjam-peon'ny MBS fahita lavitra MBS miaraka amin'ny radio Mada ity androany satria moa zany efa manakaika lay vendredi 13 tokony resaka an'io 13 mai io tsika betsaka ny zavatra tokony ho resantsika satria nametraka tantara teo amin'ny firenena izy io hanokanantsika fotoana fa mbola eo am-pandaminana izahay miaraka amin'ireo teknisiana zany sy ireo mpiara-manonja amintsika anaovana kokoa antsika jiaby zay manaraka hany amin'izay toerana handraisantsika ity fandarana ity ary irariana fahasalamana mandrakarevo toy izany ho an'ny namantsika Rina Rabe Mananjara zay efa nivoaka somatsara ny hôpitaly moa zany fa dia mamerina ny tanjaka sy ny hery amin'izao fotoana izao manaraka ny fandarantsika dia hanaovana ny kokoa ny Rina sy ny fianakaviany zany mba efa be eo amin'ny fikarakarana misy namantsika ko na izany na tsy zany moa zany eo amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety irarintsika ny azo tanjaka somatsara ary verina fahasalamany namana Ony Rambelo dia hanaovantsika amin'izay hoe firaretsoa ny azon'ny fahasalamana feno izay ihany koa dia akairezantsika ny fianakaviany ny vanday amanjanany ao anatin'ny fikarakarana amin'ny Ony Rambelo zay atratra ny tsy fahasalamana ka miditra hôpitaly amin'izao fotoana izao ny endrikendriky ny fandarana moa zany dia anambahiny isika satria moa isika manokatra ny fandarantsika ho an'ireo rehetra zay heverina fa manan-kevitra ary manan-javatra ho zaraina ary anaovana fizaram-baovao fandalinana fanadihadiana de reny rehetra ireny dia entintsika eto anivon'ny fandarana zay efa nisokafantsika ho an'ny olom-pirenena rehetra izany ankoatran'izay zany dia iresaka ankotsika fa maromaro ireo lafim-panadihadiana zany zay hitondrantsika fanamariana samihafa izany ny vaovao moa hitantsika teo fa de be da be mihitsy ny vaovao samihafa zany hatramin'ny omaly fa asany zavatra eny Ankatso eny fa de nafana mihitsy ny fitokonana PAT ary dia nisy zay fahatorana na faharatrana maromaro ny zavatra niseho zany ny orinasa mpikojakoja lalana dia mbola mitaky ny 33 milliards d'ariary mbola tsy voaefa ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny FCE ny Fianaratsoa dia mbola miandro ny volany zay mbola tsy voaefa ny fanjakana hatramin'izao ny Kroma ihany koa dia mbola miandry ny volany 30 volana be zao mbola tsy voaefa ny fanjakana ny vacation 2018-19 de mbola tsy voaefa ny fanjakana reo sehatra samihafa zay ahitana moa zany le hoe miankina ny fanjakana na organisme rahatase mbola marobe no menomenina ihany koa amin'izao fotoana izao amin'izay hoe manam-bola ny fanjakana izany manomboka amin'seho sy mipoitra izy ankehitriny dia hitondrantsika fanadihadiana zany rehetrarehetra izany fa mba hahafahantsika mifantoka tsara ny adevitra moa zany de efa nambaraka fanambahintsika avy analanjyrofo mivahintsika fa anaovako tsetsatsiatra fotsiny momba ny Rina teo satria sao de misy mieritreritra hoe inona mahazo an'ireny tsy Covid mihitsy tsy Covid fa hypertension artérielle zany sévère no mahazo azy de zay no tsy maintsy no karakaraina zany de zay le tenentsika hoe efa miverina amin'ny toe-pahasalamana tsikelikely izy amin'izao fotoana izao satria le hypertension zany dia somary niakatra ambony izy teo zany de efa metony izy amin'izao fotoana izao de zay le hitsaboana azy fa tsisy resaka inona akoatran'izany rehetrarehetra zany efa tafavoaka ny hôpitaly Somatsara namana rehetra moa efa nitsidika azy teny zany de anaovantsika zay hoe fankahirezana ho an'ny Rina izay zay ny amin'iny natoko tsetsatsiaritra izay zany mba azotsika satria misy manontany tsara fa inona tena mahazo azy de saika anao diniko le izy teo fa zay no nitondrako an'le fanazavana teo zany ny solomavom-boaka iaraka amintsika raha toka tsisy ny fivana de ho avy eo député Fetra Rahalamozafimbololona Razafy Tsimialina filohan'ny volana parlementaire tiako antokotiko Madagasikara sady solomavom-boaka ny boribory tamin'ny fahadimy fa akoatrany de efa niteny hoe hanana vahintsika avy any Nalanjorofony ity vahintsika ity de ho an'izay ny tolona
teo an-kanja ny 13 Mey de nalala tsara azy ary ho an'ireo tao anatiny antoko-tiako Madagasikara ho an'ireo zay tena nanomboka tao anatin'ny firoborobony zany antoko zany taty am'roa rivo taty de nafantatra tsara zany satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo aloha izy voafidy tao amin'ny district ny Soanieran'Ivongo de fantatrareo avy hatrany fa i mananjara Fidsan Di Rasomotra nilazana azy Rasomotra zay moka le izy misy volombava zany de iny volombava iny somotra ny anaran'iny zany de zay natao hoe raha volombava na Rasomotra zany fomba fiteny avy aminay any Tsinana na Lanjanjorofo any zany teneniko amitsika zany ka i Rasomotra zany no vahintsika eto mananjara Fidsan zay betsaka ny vaovao resahana izy ty moa maro kaskety koatra ny mahasolombam-bahoaka ny Madagasikara azy efa membre en congrès en transition teo aloha izy efa ihany koa be ny tanànan'Ambahobe any Asaon'ny Ranovongo any misy an'izany fa izy de distima ihany koa tamin'ny fotoan'andro tao amin'izany district ny Soanieran'Ivongo zany fa mbola coach centime ao Analanjorofo mbola tsy mitsoakady eo ihany mpanorona ary anisany nafanafo de samina tsarotsika miakavy iny député Rasomotra le nandoalika misy teo amikanja Magro tamin'ny fotoan'andro ny hoe tena aloha anjaka eto amin'ny firenena zany tena fahamarina zany ary verina ny ara-dalàna tao anatin'ny tolona fampidinina ny dada avokoa zany rehetrarehetra zany eny ary efa kitako akaiky eto anao monsieur le député honorable vaovao aloha tonga somatsara miaraba tompoko ary faly miaraba atsika miaino ny MBS miaino an'ity fandaragna ty araky voalazany faniry teo zay tonga ito Antananarivo zay miala tamimaly tagny Fenorivo Antsinanana mba hamonjy ilaza vaovao amitsika avoaka malagasy magnerigna ny nosy satria tsara ny fankahita vaovao fampaheno fankahery am'izao crise ny fiaina zay aloha ilazagna azy satria zany toeragna Lanjorofo zany raha am'izay agnarany zay tany misy jirofo misy volo fanondrana vanille ny essence de girofle regny zany agnisan'ny ny cannelle mampalaza ny fatragna Lanjorofo ankoatran'ny voly vary sy ny fiompiagna nentim-paharazagna jiaby ka am'izao vaninandro igny atsika zao zany tena mandalo kiondalagna maventy ny agny agnatin'ny faritra miresaka voalohany satria avy district Soanieran'Ivongo misy antegna dia tsy maintsy milaza vaovao zay misy manko mifantanina tiako apetraka voalohany aminao hoe ino vaovao Soanieran'Ivongo aloha elaela tsika eo Soanieran'Ivongo zany ankoatran'regny fahafatesan'olo marobe regny dia mitovy ny faritra rehetra eto Madagasikara sahiragna ny olo ny fampianaragna mo tsy zarizary ny école zany hoe manara-penitra teo tao meko ohatra hoe amin'ny chef-lieu de district Soanieran'Ivongo école manara-penitra atao zany efa ho ray taona tsy mihetsika eo le parpaing tsy haiko mety noho tsy fiam-bolana karakory zay zava-misy école manara-penitra eo EPP eo Savolamena izy zany de tsy nionjoko zany ohatra eto vo am préton dia raha maheno koa nare atao ny lalagna ka nitetezagna eo Soanieran'Ivongo mandeha Matsokely zany mandeha Menavaratra igny zany ho karakaray ny mahagaga 6 mois de délai namen'ny président manomboka ny asa hatreto mbola tsisy asa manomboko manao sondage manao zao hoe fa ny mahagaga koa amindre sinoa ary zay agnatin'ny Soanieran'Ivongo zany tena gaga sy talanjona nagnano tragno bâtiment ngezabe izy eo manakaiky ny moron-dranomasiny amin'ny terrain de travaux en dur misy grille de protection ohatran'ireny laboratoire regny endriky le toerana zany hoe tsy ary am'le moron-drano agnanovagna an'le ponzy manao trano fa tia moron-dranomasina tia zay afaka tonga de miampita zany raha misambo izy to de afaka miampita satria moron-drano eo izy nanao bâtiment ngeza be sady misy telo maventy be izy de misy la cuisine misy ino hoe hipetraka eto ve reto sinoa reto sa anao fandrarahana eto amin'ny tapotanàna sa ahoana tena fandena zareo moa reo le namondrotra am'le trano mahiny efa tonga atao zareo tamin'io tam'le bazary may efa tonga atao zareo tamin'io de any amin'ny miampita rano re zany antsiragny mera ny sampagna antsiragny mera nagnano ohatran'io koa izy
de le lalagna am'le renirano zay fandehanany kanoty zany banany ry zareo de manao transportement reny laka ohatra ny reny lala tapaka reny tapahan'le sinoa zany lala mitaregny zany voakany sondrano indrindra ny mpitatitra ny APMF moa tsy haiko ny asany fa tsy niaro an'lay mpitatitra andranomamy de sahiragna zany zay am'le canot manao transportement amin'io rano antsiraigny may reo tsisy fiarana tsisy nefa zavatra tokony raha olo anao pont zany tokony ataony tetezana de mahazo ambon'igny zany le de mahazo ambany ny laka fa zao zany tapahana de manao transportement zany hoe mandeha 20 minutes efa sonerany vongo de transportena amy lakagna hafa ndray mandehana dikan'izay mampitombo fidanganany vidim-piainagna zany agny amin'ny Ambodiria satria agny zany fakan'olo jiaby entagna avy agny na de amy limite rofy agny mandry tsara mandeha maka entana eo de miteraka crise ny zavatra hafa vaovao ndray ary fiakarany vidim-piainagna hafa koa zay kony fitateragna zay fa andreo any efa mahita hoe le fiakarany vidim-piainana efa somary tsinjonareo any ihany ve mitovy any eto amin'ny ville na any faritra hafa député tsinjo satria agnaty vilagny mihitsy anio anaty kapoka ambariny arivo any am'izao ia 200 ny varigasy ia raha mitoeragna misy anay manokany mba obe makatra miantrefa amin'aigny mihitsy miatra eo ny vokatra ao amidy mirefarefa amy tany ny zavatra rehetra vidinany PPN na ny menaka agnaliny ny litre ray tsy maintsy hovidigna tsy maintsy hoanigny ny olo fa tegna sahiragna ary zay ny mahatonga ndraindray za hoe manao tsiatsiatsiatra hoe efa malegny olo agny ne magnatao t-shirt hoe Andro Rajoelina zany malegny zare satria kivy tanteraka le mpomba anazy kivy satria nagnantegna fiainagna mba milamigny zao nefany io ny zavatra mitranga mahita iaraha mahita iaraha ho avy atsika am'izao satria ho avy ny vavasa efa zay manko efa manombonomboka any amin'ny mois de juin juillet io zany de fa nomboka ny campagne na lavany sisisa nampitaraina ny be sy maro izy tam'ity satria hoe lavanila manta 75 000 ariary ny kilo ny masaka eo amin'ny 300 000 ariary eo misy ara tsy tody am'izay zany io nefa mifiainany olo ambany volohany zay moa analanjirofo azy zany akoatra ny vany jirofo ny letsi ny kafe sy ny sisa mety misy kanela ihany tsirairaiky fa manahoana ny mety hiatrehana am'izay am'izao fotoa zao mbola sonerana foana resantsika mbola sonerana eny tompo raha sonerana zany zao ny fiatrehana letsi moa ka izy le courant aminao fa tapaka zegny lalana amin'ny fitateragna rano sonerano vongo io amy ville kilo io ny tanàna fa ny reny rano zany mampita ny vokatra jiaby ya na jirofo na kafe na letsi na vanille dikan'izay zany ny letsia efa tsy afaka magnano zany ny sonerano vongo ankoatra ny io tampitanàna sonerano vongo ville fa ny ambany votra zany takatra an'le transportement de fa miaka zany zay mikasika mikasika ny vanille ndray zay moa zany de fa tsy manam-panantenana amin'io resaka vanille tsy managna fanantenana kely satria nampananterana 10 aligny na maro faragna anazy 10 ray aligny ary ny afarany tsisy ny vidy satria de voatery na andro de zao vao vidy anazy amin'ny vidiny araky le koragnatsika 1 million na 1,5 million latsaka zay dia zay agnaty zay amiteny aminao zany mba hagnasitra ny mpamokatra mpamboly vanille sarotra ny magnomagna an'io amantaona mikarakara sy volagna vany vakinao felagna zay vao matoy iambesanao zay agnatin'ny 9 eo am'six mois anao miambigna agnalan-draha fogna so angalarin'olo izy nefa mivoaka ny vidiny tsy araka ny zavatra antegna mampalahelo ary tsy mbola nisy fahoriagna ohatran'ity manjoanay mamokatra la vanille io raha teto Madagasikara tsy mbola nisy fahoriagna ohatran'ity zay no mahatonga qualité tsara ihany sonerana qualité tsara nenay satria amy tany sady be oragna no mafana zay mako mamoaka ny tena taux de vanilline tsara ka feno fepetra sady lava izy no manitra no tsara ka nefa tsy andrandregny le vidiny lavanira tegna malahelo za miteny aminao malahelo ny vahoaka jiaby agnatin'ny fatragna landrofo igny fatra savay nanomboka tamin'ny taona firy zay hoe ratsy zay ny prix-na lavany nanomboky ny dirany président koa fa tonko ny naratra président Rajoely io tonga de fa naratra tsy nisy nitavandragna anazy ya ny sandam-bola atsika zao mandrorogno araky tsy tokony tsy voarara ny vidin'ny jirofo zara raha mahazo 10 000 alina
mandalo tsy haiko andro raiky 2 andro mahazo ely 3 alina de miverigna aty amy 2 alina zany hoe tena mitotonga araka tokony fikarakaragna jirofo manampy an'izany any mbola enjagna misambotra an'izany mbola enjagna nefa fiainan'ny olona ambany io zany iaignany resaka produit i tena iaignana tsy afaka mianatra tsy afaka mampianajabo tsy afaka mitsabo tsy afaka miaigny ya raha tsy normal ny vidim-bokatra nefa i raha jiaby tavandrainy mandrorogna hatramin'ny essence de girofle nidigny mbola tamin'ny hery teo mbola mahazo nisy niaigna fa rehefa lasa igny izy vo nandray fitondragna izy avo 3 eny dradradraigny teto amin'ny radio Madagasikara ampakarigna ny vokatra nandrorogno iny 3 eny ndraiky nidigna tsy haiko sy lazagna anazy tegna nidigny ambany de ambany tsy nisy azo tavandraigny ary tsisy azo sarangotagna tsisy le mpagnondrana taminay aza nampalahelo anao lazako zavatra rehefa lany tamin'ny toeragna tsy haiko moa le kajikajy nataonjare amin'ny ary amin'ny taketra fa nisy olo takiagna etra agny amin'ny 1 milliard mpivarotro Sondranovo 700 millions voatery déclaré faillite de namody va zay ny cadeau azonay zay cadeau azon'ny vokany Sondranovo rehefa produit fa tsy fiakaram-bokatra rehefa produit etrin'io moa zany député mananjara fidison de rasombotra matetika fiainan'olo ambany voalohany zany de rehefa mandafo lavany mandafo girofle etrin'io de mividy matelas na vidy panneau solaire zany ary mahajery canal saty fiainan'olo ambany voalohany mihitsy zany tsara mifantaritsika tantaraina amitsika zany ary tena hoe tena mba afaka mba misy dôla atao any misy carnaval misy fety samihafa any etsika bile mbola miaina an'izany ve mivahoaka any am'izao fotoana mba afaka mba mividy zavatra ana moto Jean Bogone mba mahavidy Honda sy ny sisa am'izao fotoana zao sa karakory tsy afaka mividy re tsy afaka satria zay ny koraniky aminao matory fa malaigna atao t-shirt zany efa hoe te torabato fa zany hoe tsy zay ny fomba fa asehony amin'ny alalan'ny fihetsika zany fatalora mato vanille makitra jirofo zany ny panneau solaire araky regny mpanakanto miry aminay regny hoe mividy raha valera mividy panneau solaire rehefa matony voko fa tsy afaka magnanjay raha mividy de mividy le kely le ohatrany chargegny téléphone regny andretagna jiro fotsiny fa tsy mahazo le be ary le canal ataoviny recensement amin'ny canal plus namono tsy afaka mijery canal plus olo jiaby maty regny tsy mahazo vola avy agnatin'ny fatragalan-jiro firy ny canal plus ataoviny sondage amin'ny orinazy fa hita zany niegny le olo le tsisy problème tsy afaka manao abonnement de mijery fotsiny nefa zay tagny magnaraka regny isaky ny tokantragno vidy zao zany tsy tafividy regny ary za manahy na ny fomban-drazanay zany amy rigny zao manomboko farany volagna juin zao magnatin'ny volagna zay manomboko ny tsabora rasariagna petra-dango ny stody sembon-tragno ijiaby zany atao daholo amin'ny fotoagna fa tsy afaka magnano zay ary tsy mbola nan'olo aminay igny magnano hoe rasariagnan'ologno araiky aroa tambatra fô zegny voatery nisy zay tsy araka ny fomba mampanaonay ologno aroa telo tokony aomba raikiraiky isaka ny razambe no atao de ho atambatra aroa no ny fahoriagna misy amin'ny soneranzay tsy fananana zay mampalahelo zegny zay ny koragniko aminao mampalahelo tena miapaka hatramin'ny fomban-drazanay simba satria tsisy volagna anovagna le fomba tiako antaninanao raha sombotra asa mba mety mahatsiaro ve anao hoe nisy fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'izy nanany propagande toka tany Sonerana na nanodididina tany hoe atao amin'ny Sonerana vongo io na salamizany tsy fatako raha miresaka Sonerana vongo foana manko zany de ohatry ny lalana RN5 fa akoatran'io betsaka zany problème zay atrehan'ny Sonerana vongo ka asa afaka miresaka kely am'izay ve tegna misy ary efa nandehanako teto tamin'ny fandara voalohany zay teo zao nikoragna école manara-penitra izy nandeha tany ary natao teo ny sariny makety tsara tare de nagnano koa port zay hitatsika fa moka accident matetika de nampagnategna port tofony le tany taterigny vato zao izy nientiko taty mihitsy sarina aomby homagna vilogno agnambon'le toeragna atao port juska am'izao tsy nietsika tsisy ary misy mahasamy laza ny mpitondra am'izao hoe efa andalagna ho vita ny port raha inanina omby vilogno ve ho vita tsisy an'izany ao ny hôpitaly manara-penitra nampanantenainy président de la république tany hatram'izao nentiko teto sarin'le hôpitaly nentiko teto amin'ny plateau
io sariny hôpitaly manara-penitra na fandriagna aminazy aza misy tsisy matela karaha nizy la manara-penitra amitsika za olo mipetraka ao mahita tsisy raha nihetsika zany nefa nampagnatigna efa antaognony maro io fa tsy hoe enimbolagna ohatran'izay tsy nikitika afo mako nikitigna fa tavela ny hôpitaly raha tsy nikasihana le tevatra ito mbola nagnano io lalagna le dradradregny tsisy raha mihetsika atrito ny lalagna avy Sonay Ranovongo mandeha aty Tamatavy azavaiko aminao fa transbordement eo amin'ny akaikin'ny Ampasigna Manongory ya zany hoe raha mitondra entana zany de ajany hoe de anafarany camion raiky avy Sonay Ranovongo ndray mitatitra anazy miagnavaratra fahoriagna koa ny mahazo anay Sonay Ranovongo zao tapaka lala bizo io tapaka io tsy voamboatra fa volan-draiky bizo zavatra hoe zavatra azo tsambikina fa ny tomobily tsy afaka mitsambikina de jerena fotsiny fahoriam-bahoaka mbola agnanaovagna déviation sotomigna ndraiky fiara mitatitra lalagna potika zany lalagna hatramin'ny alany dada teo tsisy entretien na i lalagna le namboarigny voavoagny andeha Fenerivo mahazo an'ny 10 pointy efa mitotro koa le béton natao koa tsy haiko hoe lalagna ohatrany ahoana zara fa natao azo jeregny azo aramaso nipotika le béton lazaigny hoe ty maritra 3 taogno tsy ampitelo vola akory izy de fa misy nefa ndray hoe kaikaiky Fenerivo any renivohitra analanjyrofo mo Fenerivo nahazo fotodrafitrasa to hoe tetezana tery amin'ny Sokofene izy iny nitokanana ny indépendance ny avenue de l'indépendance amboarina Fenerivo hoe amboarina misy ino ty pavepavety tsy mba misitraka zay tokony ho anjara avy any faritra ve zany Sonay Ranovongo amizay Sonay Ranovongo zao nahazo pavé fa i pavé zany fohe ya tsy ampetsaiko 100 mètres de 150 mètres ya igny zany vide misy araiky mahazo amin'ny lokomona io natao de natao vato fejoro de vita za zao tagny Maroantsetra i vato mipetrapetraka amin'ny centre ville io le akaiza Maroantsetra amin'ny centre ville amin'ny ohatrany aveny io de tavela io tsy mihetsika satria misy anamboarana pavé zay ty amin'ny FJKM makany amin'ny lycée any ya i mipetraka ake mitsavovogna akeo tsisy olo miasa sady ohatrany misy olo agnaby le entrepreneur sy le ragova de mikatso any izy tsy haiko hoe resaka arabola mo io tsy voay faradalagna de mifampitady eo izy menaka ya raha miresaka analanjyrofo moa zany de tsara manamarika amitsika fa izy io misy district enina zany de Vavatenina Fenerivo Sonay Ranovongo mahazo an Sainte Marie Mananara Maroantsetra zany zay natao hoe Sonay Ranovongo analanjyrofo tsara ho fatatsika zany zany hoe aty amilay Tomasina avaratra misy an'izay mbola tsy resaka antokotiky Madagasikara fa rehefa aveo resaka antokotiky Madagasikara raha sombotra fa analanjyrofo ndray zao no resahako aloha mino fa mety mitovitovy amin'ny Fenerivo fa rehefa mijery ny vaovao zay mandeha ny fitsidiana tao filohan'ny Republika manano hetsika ny mpanohana ny fitondrana ny VP-na ny Assemblée nationale moa zany miaraka amin'ny équipe an'izany sy ireo sénateur sy ny sisa no mihetsiketsika analanjyrofo any de ohatrany tena misy zavatra tena ngeza be mandeha be mihitsy any amin'izany faritra Tomasina zany indrindrandrindra ty analanjyrofo aty zany io moa zany resaka communication fa ianao eo afaka mitantara rehefa aveo atsika mbola resaka antokotiky Madagasikara satria mo alefantsika eo mifanambarana nataon'ny team Fenerivest Maroantsetra koa efa nanano Vavatenina koa efa nanano nareo mazava ho azy mo lohany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tiako antaniny fiainan'ny olona amin'ny akapobeany am'izay analanjyrofo satria raha nijerevana ny résultat tao anatin'ny élection présidentielle anisany tena nifidy an'le fanjakany ty le analanjyrofo zany satria nanantena le akitry priana lavany kanjo vomaika ny rorona inona ny azo ambara analanjyrofo mihitsy ny resantsika raha analanjyrofo zany fakiviagna tanteraka zegny ny misy agnatin'ny fon'olo jiaby ary zay mandalo tanagny mbo volagno agny zalahy fahoriagna mahazo atsika amin'ny lavanisy amin'ny vidim-bokotra atao zay zany ny teneny mikaikaiky olo jiaby io zay na Vavategny io zay azotsika fa mamokatra lavany efa mafy Vavategny ary analanjyrofo jiaby zegny tena efa tanora koa tsy mamboly lavany zegny tsy tanora hatramy viavy mitovo viavy manano tena managna fotro lavany dikan'izay iegnina mihitsy io zavatra nefa ny totongagna
tena tsy haiko fagnambaragna tena farany ambany ilazagna anazy ary nisy fotoagna za tsisy vidy fa le olo fogna samy fampividividy ake de akajigny de mahandro zavatra tokony ho manina tsara misy traitement atao misy zany vanille zany fa tsy zay olo tokony handro fa nidroso tam'izay tsika satria ratsy ny fandraragna ary antegna mafantatra vidiny tsy nandrorogno maneran-tany nefa le aty ndraiky midigna tsisy tegna sahiragna satria natao vitsy zany le ologno mpagnondrana zay ny fahitana azy le olo mpividy aminay tagny voasakantsakagna tsy afaka mividy ara-dalagna mety ampelatagnan'olo tokony fieritreretiko ny fagnondranana ny lavany de mitsefitra zany ny zava-misy agnatin'ny faritra Agnalan-Jirofo ka io nagnano fagnambaragna dimy rizo fito alina ndray ny farany ambany na tamy lasagna ny dimy rizo tsy tratra igny tsy tonga tamin'igny ziska tamy farany fa nanomboky tamy 10 aligny nandrorogno 3 aligny nandrorogno 2 aligny nandrorogno 8 riso aligny nandrorogno 10 riso aligny fa raha tsisy mividy fa tsy tonga mihitsy tamy 2020 95 000 ariary de aveo nirorona 75 000 ariary zareo moa miteny zany ho tazoma le 75 000 fa itsy tagna zay ary zay agny fa tsy matoky zay ia tegna fa tsisy fatokisagna zay mivoaka jiaby Agnalan-Jirofo ary le akoragniko aminao fahoriagna zany asanareo tompo mbô misy hoe varitsinjo vatsinjo zay moa raha mandeha tsy haiko ndraiky isan-kerinandro milahatra amy telo no sanany fa tonga akeo tsy mahavidy tena zany moa tsy vahaolagna fahitany azy ny resaka fifamoivozana any Analan-Jirofo akoatra ny resaka lalana zany zay efa fantatsika rehetra moa zany de misy ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy zany rehefa ohatra ianao tonga ny Analan-Jirofo de efa fantatrao fa mampifandray ny tanàna jiaby zany resaka ranomamy zay hoe pasin'ny Manongory zay Pasimbe sy ny rehetrarehetra Antenambalany zany rehetrarehetra zany rano mampifandray an'le tanàna daholo zany rehetrarehetra zany za te anontany kely lasombotra hoe manahoana le RN5 izy io nahazo resa be mihitsy izy io efa mandeha efa ataon'ny fanamboarana tamin'ny fanjakana teo aloha efa to nisy ny nanamboatra pont avy any amin'ny Union Européenne zay de ny Foncoesen sy ny Badea koa tohatry nefa nijery an'izay fa tsy tonga hatramin'ny farany le izy fa le fanjakana ty ndray zany mieritreritra ny anano an'le lalana satria tao anatin'le fanamby le izy zay koa naroboka ny olona hoe hifidy an'le izy zany de manahoana ny RN5 am'izao fotoan'izao ny RN5 izy moa ny koragniko take Sondranovongo za io moa raha ohatra andeha Sondranovongo maro antsetra misy ty volany manomboka Sondranovongo za nomboka nagnano tragno maventy izy zareka azy nipetraka iary onona aminay le sino fahitako azy fa tsy mikitika an'le pont izy le trano nataony 6 mois ny fagnaragna zao mbola tsy mandeha le izy manao sondage manao inona be kenokenona ake fotsy fahitako anazy mandany fotoa ary ny fieritreretany vahoaka anazy zany hipetraka eo ary tsy hovitegna ray taona zavatra fa hipetraka eo amy 5 ans na ohatran'izay zay fahitany anazy na hoe anao karazany fihetsika kely fotsiny anao geste alohan'ny fifidiana fa tsisy zavatra mandehany eo ny lalagna zany mandehany manao trano ohatran'izay agny Magnompa manao ohatran'izay koa manao any amin'ny Mananara fa ohatran'olo hipetraka anao asany fandraragna zay zany fahitany fa le lalagna tsisy io atao tsisy mpitetezagna atao maro le korano tetezagna misy any zao le nataony Union Européenne ary tsara mafy ny baka moa agny saky milaza aminao baka maromaro eo amin'ny eny mialan'ny Mananara mandeha Marotsitra sitomagna mitady olo tsotra misintoana azy ary fa misy bakan'olo privé mihitsy zany miverigna mialavitra tsy tany misy atsika raha sy diso ny fitadiko nisy baka ny président Marc Ravalomanina zay tsy haiko iregny mbola fa iregny tsy voakarakara de sitomagna mitady tsisy carburant mampidina azy tsisy anao agnaty mobile magnefa 5 litres isaky ny mandeha baka na magnefa 5 litres na magnefa 10 rial na magnefa rial arakaraky ny atahirany-drano anao mpitondra fiara zay zany niaignana tsisy raha mandeha ko ny tany zany hoe raha tokony efa nindroso talolo ny emotro nandeha rina ndraiky atsika amy lalan'iny ve efa misy ataontsika mba terrassement atao na salamizay mamegna tokoa anao izy koa mandeha Marotsitra mandeha Mananara de le tomobile mandeha afara mampalahelo iny zany tomobile mandeha afara de le chauffeur anankiray asegny miazakazaka aloha samy manao zany na ny avy tsimo na ny avy aty avaratra igny miazakazaka aloha de efa zay efa mialagny de efa miverina malaky efa misy tomobile de mandeha makatra am'le ravikazo avo tsy ndrina mafy am'izay tsy areraka makatra any aloha anankiray de mandika igny
zay vao miverina amin'ny arabe ndray de mandefa raha tsy zany manjary mifandona eo amin'ny lalana zany hoe na le fira lalagna anao agnaty tomobily mbola mivoakapoka rantsakazo avy agny velany agny maso ya ohatran'zany fiainagna tena tsy mahamenatra na lalagna mandeha amin'ny lalagna intercommunal tsy mitovy an'zany tsisy fikarakaragna na ny hely izy koragniko aminao zany misy baka amboarim-pokon'olo i ampitana ya ka mampalahelo de mandeha amoron-dranomasina agny fialagna mihitsy le lalagna rehefa misy totro mandeha any amin'ny sisin-dranomasina manao any sady manosika no mandeha ny tomobily zany fiaina dikan'izay tsisy raha ilazaigny tapatabaigny ke mandeha vandy aby raha jiaby tsisy raha marigny tsisy raha mandeha zany tonga tagny ary zany mahatonga ny mpanambola sasantsasany amin'ny fatra manaramarontsetra agny hoe taxi moto zany na 5 tonga ke vola ndraiky lany satria ino iaigna moto araiky malasan'olo 4 5 mbany mpitondra zany ny fitateragna ya fa ny tomobily efa ila tsy afaka moto ino tateragn'olo zambogon igny tateragna olo mandeha fa ny tomobily ary mety na vesoan'ny ranovongona mandeha taxi moto mandeha marontsetra fa lafo be le izy 2 millions olo araiky satria ny tomobily tsy afaka sahiragna be ny tomobily mandeha rehefa magnoragna hely ny andro de efa taraiky zany de ifandrotegna ndraiky aty amin'ny sambo rehefa ratsy ny ranomasina ifandrotegna ndray ty amin'ny tomobily ohatran'zany zany fiainagna efa tsy managna hoe za zay managna soa zany de tomobily na managna soa zany de lakana araiky miankina amin'ny toetrandro le raiky akato ndraiky miankina amin'ny zavamisy ny faratsy ny lalana koa rehefa magnoragna andro tegna za mino fa raha tsy voatsabo agnatin'ny 2-3 taogno mety tapaka tanteraka mihitsy lalana mandeha maroantsetra ya zany mo fiainan'ny mponina amin'ny akabeany zay no antony hoe aleo ny vahoaka ny fotony ny tenin'ny zavamisy miala am'ty vandivandy resaka kilengalenga ty o zao zareo avy ny fianaratsoa zay fa iverina am'ty adevitra faharoa ity am'izay ny tenako fa alohan'ny tena hidirana am'izany de ho alefatsika aloha ty video zay fanambarana nataon'ny team tao a Fianarova Tsinanana ity Fianarova Tsinanana zay manohana flo marka Ravalomanina moa zany ary ao anatin'ny redynamisation de iverina ato amin'ny mananjara fidison di rasombotra isika solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo aloha zany hiresaka am'izay ny fiainana ny toko any analanjorofo ndahoara Andriamatoa flo marka Ravalomanina mivory eto ny mpikambina amin'ny team agnatin'ny district'ny Fianarova Tsinanana zay niaraka tamin'ny coach ato anatin'ny faritry Nalanjorofo rehefa nandiniky zahay ary namakafaka ny toedrara misy amin'ny firenena am'izao fotoana mahita fa sahira ny vahoaka diso fanantenana ny vahoaka amin'ny fitondrana zao ka noho zay ny Andriamatoa flo mangatiky zahay mba ilatsahanao ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 avy zao. Ya iny fanambarana nataon'ny team tany Fianarova Tsinanana raha sy diso ny fitadiko efinanany koa Maroantsetra Vavatena Sonerano Sainte Marie mananaro nanao eny ary enao zany anisany mandrindra lay antokotiko Madagasikara ny amin'ny faritra Nalanjorofo iny ny tety andreo district eninareo zay ngamba tsara mba itondrana fanazavana amin'ny vahoaketo manahoana ny fahasalamany ny antokotiko Madagasikara ny Nalanjorofo rasombotra ny antokotiko Madagasikara zany ny fahitagna anazy moa igny ny kiondalina andalovan'ny firenena 2009 jusqu'à niany ny tiako ny tamin'ny fandalovanay tagna de ohatrany nandalovan'ny mpamonjy zay ny fahitako anazy faly ny mpikatrokotiko Madagasikara ary ravo satria resika amin'ny fomba tena ara-dalagna ary ara-piralaigna tokoatra ny fandalovanay tamin'ny district iny na dia ratsiratsy aza ny ranomasina mikoatra nandeha tagny Sainte Marie dia nyresinjare ary sarotro ny fiainan'ny Sainte Marie zao mpizahatany tsisy tena tsisy vola tegna mijaly voaka Sainte Marie ny sognambo ny vokatra naintsany rivodoza tena fadiranovagna ozy atsika toy sahiragna ny olo agny mijaly fa na zegny na tsy zegny raha ny antoko resagny managna favona Sainte Marie manokana managna favona zay o zare latsanigny ato
io zareo hitanao io place verte ampovoany tanàna eto ambody fôtatra io tokony tokana ny président Rajoely fa tsy avy mandeha tsy vitany le raha nampagnitegna roa ambony reo kaikiny église ero dia megnatra izy inona izy io misy tragno atao misy tsy haiko sa atao fananana international io toera tsy mbola vita mbola kapokapoka ka fontsy tefa ny lalagna nampagnategna igny le lalagna namboariny Andriamatoa Marc Ravalomanana igny ny lalagna ao dia tsy mbola nisy nitohy anao mandeha agny Lokintsy zany ohatrany regny atia mandeha mananarako ndraiky 10,000 ariary lalagna hely mafray aminazy amy tikitiky 4x4 mandeha ao amin'ny centre Sainte Marie 4x4 zany ny aigna zany hoe tsisy fagnamboarana koa eo ka tam'izay nandeha tagny zany de ny antoko misamy laza zay fa tsisy marisy Madagasikara zany Sainte Marie tena saky mitsy azo raisina amy teniko zany satria le olo tena hita leo zalahy zay fampagnatinana rato lenga fo mandeha alonga mba zay hiverigny amin'ny tiko Madagasikara nanena zary nalanalana zareo taloha de akehitriny izy niherina very zay zany agnisan'ny zavatra iainagna osolo agnatin'ny districtny Sainte Marie mandeha ny Maroantsetra ny fiainagna akamo raha mahita tena azo lazainy hoe efa mitovy fiainagna amin'ny Renivohitra Samba Vantalahy ny vanille ny iainan'olo mpandraha raha jiaby miaina amin'ny vanille zany Maroantsetra ka rehefa ratsy ny vidim-bokatra de miatraika ny tiako Madagasikara ao tsara fahasalamana ary miandrandra mafy ny antsoantso hoe mbo viagna président Marc Ravalomanana ho tonga aminay ty indrindra agnatin'ny faritra Anajorofo satria tam'za tonga tagny zany ny membre rehetra ny équipe rehetra isaky ny fokotany mbola eo fa miampy le avy aty amy mapara miverigny diso fanantenana diso fanantenana ya ka zay milaza hoe ny politique nampiara zany azenjegna zalahy zay tsy nanotagna mboko torabato azy reo fa na nieritreritra tamin'ny haingohaingo geste nataony nieritreritra le marivo solution jiaby alohatsika andefa ho tsara raha ty tonga atao izy ekeny antriky aty amin'ny kapokambary mihitsy ya misy fitendry zalahy zay moa taminay tany tafidiana solombamboka aloha ranga ito nitady file manomboka avy amin'ny foloan'ny république député ka hatrany amin'ny maire izy zao zany nito ndraiky le fahoriana avy aty jusque agnaty vilagninay agny le tady file nito fa tsy amin'ny asa fampandroso de fahoriana zany nitohitohy jusque aty amin'ny anaty vilany mihitsy sahiragna olo agny anao koa mahita tsena Maroantsetra tsena mananara ka nandafo ampalibe mivarotro ampalibe de fa fambara ratsy zany olo agny tsy raha mivarotro raha karanjeny olo managna ny ya olo maneky atsika fa milalao vola miaigny ya ka io koa mivarotro ampalibe zany mivarotro agnitsomanga zany zany zavatra fadian'olo agny zany nefa mandeha amy tsena zany zo sonambo fontsy zany varotan'olo fa tsy raha tsisy dikany zany fa zao mandeha amy tsena satria sahiragn'olo ka ny antoko zany magnerigna an'izay vogno olo agny za tagny vogno ny olo agny ndraiky ty fa raha ohatra hoe maheno tsika magnerigna ny Madagasikara maregny hoe Analanjirofo tagny amy 60-63-70% fa io famadiky raha io famadiky tsy mbo maheno za bureau de vote araiky arignasanao hoe arikony mbola fiefindry zalahy reo fa niverigna nandeha ty amy tiko Madagasikara ary satria olo agny tsisy olo fantatra raha ny vahoaka Ravalomanana Andry Rajoely rajonao mampiana zay fony tsy ankoatran'izay tsisy raha milomagno agnaty saignin'olo ka olo tsy managna soatsony zare zao raha tafaragny fikoragnanjare fa aloha herigny aty amy tiko Madagasikara satria tagnana zao tsika bolozinjaza sakafonjaza anao mabikibo viavy izy miantoko nylay izy miantoko ny frais d'accouchement raha jiaby Ravalomanana antoko raha jiaby tsy aroanao olo boka raha regny anao mabikibo vavy zalahy izy ndraiky tompony jusque amy lay raha jiaby izy miantoko anazy aherin'olo amy tegna zigny miverigny le toetsy ny cœur magnano taloha koa misy olo misatra tagny mikohaka anao amizalahy tsy ampy menaka satria olo miasa amy cœur mandeha miasa roa andro litre raiky sasany roa andro litre raiky sasany zaricot kopakatsaka indesiny tarazogna amidy menaka tsisy olo misatra satria voky menaka tsara zao sahiragny ka miherigny olo na tsara regny fagnampian'ny président Marc Ravalomanana miherigny tsy ampiambamba na le fa tagnatiny nikikika ny orakoraka Andry Rajoely tanora sahy mavita azy regny niherindany zay ny akanjo tsy sana atao
tsisy olo magnerika anareny tsy magnatao fa tsy magnatao igny olo agny magnontany olo tsy za magnontany hoe mbola misy olo magnatao reny raha mahita anregny raiky anao ndraiky nahita tsy mahita raha matoa magnatao an'igny de andeha ankoraka na andeha hisofy an-dambiky hitaniky raha amin'ireo ya mbola tiako Madagasikara ihany resantsika Andriamatoa mananjara fidisan ianao moa anisan'ny efa tena aza lazaina fa tany amin'ny fanorenana mihitsy satria matoa ianao solomava-bahoaka tany amin'ny nomboka nitondra amin'ny président zany niaina ny crise tamin'ny 2024 niaina n'ireny zavatra mafana rehetrarehetra reny mbola tonga ty hatramin'izao andray fa 20 taona ny antoko tiako Madagasikara fahitanao an'izay 20 taona ny lalovan'ny antoko zay aloha satria ataoko ihany satria mety ho sarotrarotra indray vao azo anao satria mety ndeha herina ambany volondray anao zany de andeha anao ny asa ny antoko 20 taona ny lalovana zay par rapport ny zavatra hitanao ny expérience anao io ny fiainan'ny firenena tena miandrandra n'le fivirena filohany oka tegna karaha tsy andron'olo ary izy to magnino raha atao lôlô zay ne le ataon'olo antegna hoe anticiper gny le fifidiany zay ny fagniren'olo satria mijaly loatra olo mbola andigny taogno araiky koa zay la fahoriany karaha ty izy io raha fiadanany karaha fotoagna karaha malaky vola ndraiky io fa raha fa latsaka agnatin'ny fahoriagna lava io i taogno araiky manjary karaha 10 taogno zay amin'ny andro akeo zao mahita anazy lava iandrasantsika ny fifidianagna taogno araiky ya raha ny fiain'ny antoko resantsika nanao redynamisation baiko nampanaovan'ny président Marc Ravalomanana zay filoha national tiako Madagasikara nataonay narahagna Tsipriany ary natongavanay eto zao nagnano tatitra miasa natao satria natao aloha ny fametraha ny comité ad hoc isaky ny district mipetraka amin'ny district 10 mba andeha hanetsika satria ny olo tsy mitovy atanjaha misy efa reradraraka misy ny antonontonony de andeha ametraka an'ilay recensement isaky ny bureau de vote zany hoe 10 farafahakeliny fa ny olo moa tsy 10 raha nytiako Madagasikara fô misy olo maro daholo isaky ny de nizaraina ny fiche d'adhésion fô na ny teo aloha na ny vaovao milisira amity mba ahafahagna hoe retony mbola ato retony sisa tabela retony mbola vonona tsy ampy ny fiche d'adhésion fa ny anherinay zany hoe manao photocopie nareo fa ity no 200 300 500 arakaraky ny be district no megna antsika de manontanareo de misy fepitoana apetraka eo amin'ny volagna maka an'ireo adhésion avy agnalanjirofo zany magnatra ny eto de nanao tatitra an'izay zany zay nataonay ohatra ny organigramme mihitsy sy le fotoana naterina tamin'ny filoha Marc Ravalomanana hafaliana anazy tamin'ny maly nanaterana ireto ny ologno iara-miasa amitsika eky isaka ny district ary ireto ndraiky ny amy commune zany hoe tsy arakaraky ny zava-misy lay nazogny eny pôly sanjato ny raha zao fa ny robodrobo miasa akazaka tsy nahampy fiche d'adhésion tsika tsy mampy fa hiakakaratra de miaiky mo tamin'ny bureau national maly fa raha zay nare alohatsika hanomagna badge maika fa ny olo mihitsy fa maika ty akakaratra rehefa tsy mbola vita ny karatra omena badge izy reo omena maika hozaraina mba fantany reare izy agnantoan'igny rehefa misy fivorianao atao eo amin'ny tanàna misy anazy ka mihetsiky mientagna ny fo amy torimaso hafaliagna na nahita le olo koa faly mandray anao moka anao ravoravo ary misy anao konjy raha sy mandeha hôtely fa aty aminay mihitsy anao mara nany sandra rehefa any ary tianao petragna de aloha zay mihitsy antoka ny lany fa tianay ny fahatongavanareo fa zay vao mifofa mba ilainay koa hoe mpaminany tsy masy amy tany ka zao fahatongavanao zao kôtsa mamoha torimasonay mandalova matetika baba ia ary anao ilazako raha amy latsinainy ho avy amy toe amy tandrazagna ny avioko nangataka ny sojabe tangalamena le dama ho zay agny hagnamia ranonjoro masigny anahy hitsodrano amle andraikitra mahakoty satria didy mafy eo amle tanàny do hitanareo ny oronan-tsary hita fô tiany havany izy sakarakory ary tian'olo zany antoko Marc Ravalomanana sa tsy tian'olo de ao ny olo agnamia tsodrano vaoka jiaby amle commune ambany votra fa ataoko mihitsy fa ahita raha tsika amin'io agnamia joro le olo ny olo koa fa raha faly mako agny tsodrano io raha mandeha ho azy aminay ka ho tonga zany ny ampirey fahasandrazagna rehetra ny rapomba hanome tsodrano satria fitiavan'olo tiako Madagasikara ary zay nahazon-draha zany voaka am'izao mahazon-drary negny tsy aloha tsy mandroakanto tsy mandroakanto fa zao vao miantraiky aty amin'ny tratra hoe voafitaka tanteraka tegna voafitaka ny voaka indrindra fô na tamitsika tiako Madagasikara nisy lasany andeha tavoaka tagny nahita fanjelajelatry ny écran jiaby tomobile tsary nisy amy tany nisy agnano raha zalazala toa
ny sanany zany mahakapa ravinkazo tsy haiko asavoko mbola migatra agny tsy haiko misy firy taogno tsy nivoaka mahatsala zay tsisy fampianaragna tsisy ino zay tratra de tsy mitovy hevitry agny anao de fa ararotagna amin'ny kion-draha elina anao de fa agny anao zay miletika zegny zavatra misy ka ny tiako Madagasikara zany miroborobo ary miakatra no nisy atsika teo ane efa nandresy ya misy olo zay nikoragna tamin'olo izy to zay angamba mety tsisy deuxième tour zany fitretane raha ty ny doublon koa niala 1 million mahery efa nandresy tsika miaraka amin'ny olo kivy reny mierigny mandeha magnatona atsika tsy ho isy ane zany de atao angalatra vato monko atsika io tsy zare no angalatra vato fa atsika ndraiky atao angalatra vato aiza verangako tonga de premier tour ve de ho vita vitenao zegny raha iseho raha agnambany volo no eritrerety possible zany anambany volo hoe andresy zareo tsy possible zany ary tonga de moatra ny antsasany eo satria le olo jiaby kivy miverigny atao amitsika to miampy le doublon io koa fa satria tsika zao fanao mafy amle fanaraha-maso ya andray andraikitra mihitsy atsika manomboka am'seny jusque manomboka amin'ny bureau de vote jusque eo am'sed aragna score tegny mandeha makatra raha zay voatagna io dikan'izay tsisy le alabato ke mierigny koa le olo diso fanentanana taria amin'ny lasa mierika any miverigny aty i volohany tour fa samy ala atsika vita ndray mandeha io zay zany mipetraky ny raka raha ny tiako Madagasikara fa mipetrapetraka raha mifatragna alanjirofo ya ary nagnateranay arataratasy araka horonan-tsary napetraka président de reto olo manjary antsovigny ary ametrahanay nareo raha mila zay ka ametrahanay dossier mihitsy hoe bon amboary tahiry de ametrao mihitsy izy ya raha amaraparantsika satria mbola andray viavy atsika zany io zo moa rehefa nimbany voalohany viavy ny tena metsika indrindra ty resaka valo marsa ty viavy ny tena metsiketsika anatin'ny antokotiko Madagasikara koa akoatra ny tanora tsy ambany zavatra mihitsy de metsiketsika amin'ny viavy fa mbola iteny ihany rehefa aveo i Rasoambola Mamilalatina zany zay responsable amin'ny vehivavy ty manalanjirofo fa omeko fitenenana ianao manahoana ny jeune ty many analanjirofo any zany ataoko hoe sady mba mitondra teny kely le afatra ianao zany satria betabe manko ny manaraka atsika zany misy meno atsika ny any Sandrakatsy misy mijery atsika ny Manombolosy any misy mijery atsika Maroantsetra any bazary tena mandefa radio mitatatata mihitsy zareo na bazary vao zany na tia bazary be zany tena misy mieno atsika zany maro be reo mieno atia voalohany aty misy mandefa message amin'ny varongohitra misy mandefa message maro be de ona aiza ho aiza le tanora satria mety mba miegny koa zareo misy mandefa alina manko ato message hoe tena misaotra betsaka amin'ny fahatongavany Rasomotra tena integre mihitsy de paseko aminao ihany zay message ato zay satria manaraka atsika mivatana zany de mba tsara zareo mba aiza ny alehan'zareo ho an'izay teo hiditropikambana zany coach zany am'ty raha ty misaotra betsaka ho anjare agny moa zany nameko numéro ny telefône mpikambagna zay zany ary mikasika famintimo fo avy eo ny mpandrindra ny jeune team efa ho avy eo efa akaiky atsika io koa raha ny tiako Madagasikara zany ho an'izay nivory taty Antananarivo tamin'ny taogno lasa de misy afatra ny président Marc Ravalomanana de nentiko tamin'ny district enigny zay afatra zay hoe magniry dia magniry président mba hateza ohatra ny antoko Nelson Mandela ny antoko tiako Madagasikara ka nagnandefa olo niofa tany Afrika Atsimo atsika nagnandefa olo niofagna tany an'Amerika misy ny herenkavie ny démocrate sy ny républicain dikan'izay ny antoko rehefa tia gnahatra de tsy maintsy kolokologna le tanora agnatin'le tatry nataony io de efa io daholo ny président ny tiako Madagasikara isaka ny district eny anananay contact ny ana rehetra fa ny olo magnombo ndray mandry tsy ndray mifoa de afaka miantso numéro 034 52 316 14 io zany numéro koa de omeko le responsable isaka district ny jeune team le olo ohatra tsy mbola tafahona tamin'ny président jeune team agny zany izy agnatin'ny fatragna Alanjirofo efa manao vision zany zay hoe tsy président irery ozy fa tsy ho faty le ntoko 50 na 100 taogno dikan'izay rehefa matomba anao tsy maintsy metraka relève kefa niomagna tam'izay raha fa nazavaigny isaka ny tany nandalova tsika vinan'ny président neka mieritreritra zavatra 50 taogno fa tsy président rery fa amizao fotsiny aloha mbola miara manaiky atsika fa tsy mbola misy mahasolo any dada zany
am'le fifidiana ka dia napetraka eo izy fa amy manaraka de mitsinjo makanika ny tanora zany efa apetrako am'za mandeha ny famotimo efa mipetraka ary eto zany isany staffko mandraikitra zay ao anatin'io coach ny Alanjirofo. Anao moa zany capitaine d'équipe analanjirofo zay fomba ilazana anazy mamarina fotoana atsika amma hoe vovon'ny ediny lohany anao pitarika ny analanjirofo hoe taro ny afatrafatra farany sady fanaovam-beloma indrindrandrindra misy mijery atsika manerina izao tontolo zao mba te passer message kely ianao satria misy zany kanalanjirofo ny andafy any manaraka atsika ary tena anisa maniry an'izay iverenany data zay. Misaotra betsaka voalohany indrindra zany misaotra atsika agnatin'ny région Alanjirofo nanaiky sy nandray anjara tamin'ny fitsidiagna zay natao agnatin'ireo volagnato amle fomba mampanao atsika moa zany dia tsy maintsy iherigny agny hanao jeritodika ny asa natao hoe atraiza ny firoson'ny asa fa zay ndraiky magnome toky atsika jiaby magnerana Madagasikara Alanjirofo zay tsy alaka farany zany amin'ny fatra rombropolo fa zay ialaka agny amin'ny 3 premier zay nieritreritranay zany ary hitanao amiteniko zay faniry fa zay nieritreritrinay maventy zany satria ologno koa tsy managna tanjo na anao mivelon-tegnanao koa tsy managna tanjo raiky tegna tantragna hoe ty point tegna tratraragna tsisy zany zay zany tiagna tratra zay ary agnano fanamby hoe ezaka goavagna hoe so fa mba napetraka atao coach Ratsomotro hititiko ohatran'ny résultat nivoaka ary magnano egny anaty ho zavatra zaho tsy jijy tambagna mihitsy fa tegna ataoko am fo amy fitiavako le antoko satria magnategna iverenany daty fo maro loatra mikatso amin'ny fatragna Alanjirofo ny fahasimban-javatra ny tsy fandrosoan-javatra ny fampianaragna ny fahasalamagna raha jiaby farany mba misy zavatra kely saiko ho adiniko mikasika ny Alanjirofo manokana tsy fandraisana ndraiky fitondragna APMF tsy haiko hoe lalagna aveza saika ho adiniko fa miala aveo amin'ny hoe mitatry rano amin'ny laka amy canot azonao de rehefa mitonga ake ndraiky le entana andiakatra ambany volo taxin-jare vola 200 isaka zerikana iregny koveta anatina gony regny akagana 500 ny ologno akana 200 amina Russie tsy quittance Russie zany hoe magnano tantely afadrakotra regny olo akagny ka malahelo olo amy raha zany mba tokony agnaramaso zegny fanjakagny fa tsy avelagna am'zay teny atao fogna ny olo mitondra ny be ny tanàgna fô misy raha tokony arahamaso fa i raha ataony be ny tanàgna ataonao jiaby mitondra miantraiky amy farahatokonao ty mitondra tyo manginy amle fiaignana zava-doza fô ka matoa zany milazagna helikindro eto indeso akagny raha ataovy regnin'olo fa malahelo ny mpitatry malahelo olo jiaby tompony entana ividiny raha falafo mbola tengenanao tokony commune akan'zany fa tsy PMF PMF zany ndio fikambany mikarakara andranomasina sy andranomamy zay zany zavatra misy ka raha mahakasika ny tiako Madagasikara manokana magnome toko izy tô misy oabolan-drazagna zay samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ka samy miaro ny aigna maso tsy andreny volovolo ankandro ny aigna maso ka tsika tariky tiako Madagasikara samy magnano faninanagna fô amin'ny arivetsika mifampitsara saotra tompoko manano mbola tsara sady makasitraka ihany koa zany ho antsika Analanjirofo zay vao mahita ny fandarina fa Rasomotra niaraka tamintsika teo zany de efa ano ny message any ho antsika ifandray zany de 34 52 316 14 numéro any député Mananjara Fidson di Rasomotra zany niaraka tamintsika teo izy no coach na Analanjirofo de misaotra betsaka anao ny vahiny teo efa ao ihany koa araka ny nambara teo zany ny mpitarika ny vehivavy tiako Madagasikara any Analanjirofo any Rasoambola mamy lalatiny izy ty moa zany ifandrombona ny rehetra mihitsy satria ny tandrona zany de ray de hoe aonana fa atsika manavitra Madagasikara ary itsika tsy miafina am'zany de ny aminy hoe hametraka fitokisana lehibe hanerina ny filomarka Ravalomanana eo am'izay fitantanana ny firenena zay averina amin'ny tompony lakile satria tena folaka izy takeo ka rehefa folaka dia tany amina toerana hafa ny dirany zany dia tsy naomby le raha rehefa tsy naomby zay zany am'le riba io zany satria lakile mitsofoka am'le riba varangarana zany de diso le lalana fa heritsika amin'ny tompony am'izay ny lakile zany amin'ny hoavy io zany rehetrarehetra zany ahafahany rehetra hoe miomana izy teny misy asa maventy misy tena lavitrezaka mihitsy ny ahafahana zany manarina le firenena ka izao fijoroana sy fandraisana ndraikitry ny isam-batan'olona zao de fa zava-dehibe efa eto akaiketo re mpianakaviana mirabanao tompoko
micro de atonina kely miarabanao amin'ny lafiny teknika ary miarabandritra zay manaraka zao fandaharana miara-manonja zao ya arabaina nareo satria nalanjorovo zany tena lavidavitra namakivaky ny lalam-pirenena fahadimy iny nareo de mbola niazo any lalam-pirenena faharoa koa tsaika nanahoana aloha lalana RN2 ny lalana aloha raha jerena tena ratsy ratsy ny lalana ary mampijaly ny vahoaka ny resaka lalana eny ary anisan'ireo ampitarika ny vehivavy tiako Madagasikara nalanjorofo ianao madame Mamilalatina de dikan'izay hoe mavety le andraikitra sahanao satria raha misy tena anisan'ny tena mandray ndraikitra tsy hoe tsy mandray ndraikitra zay lehilahy fa manano zay matora somotra napetraka hoe koatra io fa ny vehivavy koa tena mandray andraikitra mafy mihitsy indrindrandrindra ny anatin'izay fandamina sy ny zavatra rehetra ko fety zany tsisy viavy tsy mandeha fa ny antoko koa tsisy viavy tsy miainga manahoana ny vehivavy nalanjorofo nandritry ny fitsidihana nataonareo zany satria fa lazalazainy koatsa nalanjorofo rasomotra teo ihany ny lalana tao anatin'ireo distrika iny manahoana izy am'izao ny vehivavy aloha am'izao de hita mbola mazoto ary ny vehivavy tima zany tiako lazaina eto mbola maro de maro ny manohana ny dada ary efa mitsangana araka lazaina teo hoe mitsangana isaky ny distrika le izy de mbola vonona zany zay anohana ny dada ya zay fahavononan'izay nahatsapahany rehetra ve ho an'ny vehivavy re mpianakaviana ohatrany ny lesoka ny ainana tamin'ity fanjakana ty tena matsapa tokoa za reny mpianakaviana amin'ny lesoka amin'ity fitondrana ty satria menjady any aminay vehivavy fahasahiranana amin'ny resaka ohatra fotsiny zao amin'ny firmaraina efa milatra vary nefa ny vary fikapoaka ny azo avy any mijaly zany le vehivavy ny fomaraina eo mividiny bokatra mividiny zavatra tena miatraika misy fiatraikany any amin'ny tokantrano daholo zany le izy zay zany mahatonga ny vehivavy tena mitsangana hoe andao ifanome-tanana amin'ny fividianana zao hiarandany any dada fa le hoe miatraika zay le fiainana sy ny sisa mba tsara ihany zay mba resahan'ny madame Lalatina zay hoe inona le zava-misy zany le rempianakaviana tsy mitovy manko izy io le mpianakaviana ty andrenivohitra sy ambanivolo tsy mitovy vao maraina de fa mandeha any Korakany de fa mandeha misy sasa misango bary misy sasa mitady vokatra misy sasa mandeha any bazary sy ny sisa misy sasa mandeha ny lala maka trondro an-dranomamy an-dranomasina sy ny sisa fa ianareo zany tena banky ao atokantrano banky tiako tenenina le mpitahiry vola tena mbola matanjaka ny vola sy ny sisa fiainana am'izao fotoan'izao tena niova ny fiainana tena niova mihitsy ny fiainana ka zay zany mahatonga hoe tena sahirana zany le rempianakaviana satria niova be ny fiainana indrindra hoa eo amin'ny vidiny zavatra ny PPN zany tena ahitana zany nefa ny vola miditra tsy misy ohatrany hoe menaka ny savony ny siramamy ny vary nefa ny vola zany tsy misy miditra manahoana ny voakafe ny kafe ankoatra zay ya tena tsy zaka le vidiny zavatra tsy ohatrany teo aloha zany tena mahatsiaro hoe sahirana zany le rempianakaviana tsarakaky le vola miditra am-pelantanana zany le vola mivoaka natsiaro latsanenina ny voaka natsiaro latsanenina zany ny vahoaka indrindra zao ny any faritra lalanzao tena natsiaro latsanenina satria tany aminay ngamba atao hoe nisy ny fandresen'ny raha iny nefa lasa mijaly daholo zao de menomenina zany le vahoaka indrindra zay rempianakaviana tena latsanenina zany teniko anao hoe amin'ny firy milatra vary nefa vary kely manahoana koa ny azo avy any de tsisy ainana mihitsy zany le rempianakaviana sahirana ary manahoana ny fampianaran-janaka satria io manko anisan'ny zava-dehibe ho an'ny olona avy any ambanivolo miasa mafy de re indrindrandrindra rehefa le misokatra mivavasaha iny mba hampiana-janaka andefa vokatra ho an'zany hianatra any tanambe de ahoana zay mbola miaina tsara ny fampianaran-janaka ny fampianarana de fijaleny akoho satria teo zao le nisy hoe tsy mandody hoany mpianatra tao voahiditra mpianatra tsy mandody hoany efa niditra zany ny ankizy mpianatra tao tenatena tao indray nisy hoe mandody hoany ndray mpianatra de mijaly zany le mpianakaviana hoe aiza indray ny ahitana vola ampianarana ny zanaka le jeune jaly ndray mpianakaviana aiza indray ny ahitana vola ampianatra an'le zanaka zany
ya mbola horaisitsika ihany le mpitarika ny tanora tim rehefa avy eo zany satria misy kely fotoanantsika de aloha mena sehatra ihany rehetra zany fa maraparanantsika azy madamy Lalatina nareo moa zany tena anisany hoe miandrandra n'le fiovana ho an'ny famerenana amin'ny président Marc Ravalomanana zany satria mahatsiaro manana an'izay vaolan'izay zany de irarinany hoe mba ho tanteraka somatsara zay fa amaraparanantsika azy ny afatrafatra ho an'ny vehivavy anaranjorofo rehetra zany eto zany de mitodika vavy Analanjofo ny afatra zany de andao ifanometanana ametraka ny dada zany amin'ny fotoana tonga ny fifidianana ary ipetraka ihany koa zany andray andraikitra fentsika araka le hoe dimidimy isaky ny fokotany tsy dimy ihany moa zany le izy fa miampy de mandray andraikitra mavery zany tsika vehivavy amin'ny fidirana anatin'ireny antokotoko reny mba ahafahantsika manara-maso tsara n'le fifidianana eny ary makasitraka hay ho an'ny fandaminana moa zany fa tsy eo ny mpitarika an'izao intima fa isaorana zany ny mpitarika an'izay vehivavy zay angamba ny ohatran'ny mahazatra misy rem-pianakaviana mijery anao any Analanjorofo any mahita zao ny aveza moa madame Lalatina any Fenerive avy Fenerive mahita zany avy Fenerive io ianao io mahita ny zareo vavahatelina mananara maro antsitra Sainte Maria andao ary mba mekoko kely namana aloha zany fa androany ianao miakatra tsy fantatra hoe rovinandray no tafaveriny eny tsika vehivavy rehetra zany ao anatin'ny région Analanjorofo de manao antsao andao ifanometanana ametraka ny dada amin'ny 2003 ary asandray andraikitra zany tsika amin'izay rehetra eo amin'ny fifidianana asa irotsaka eny amin'ny sehatra rehetra eny ary tsy mena maso mita amin'izay vehivavy rehetra eran'ny Madagasikara ko de manentana tsika vavy anatin'ny faritra Analanjorofo zany mba handray andraikitra feno amin'ny fomba amin'ny fifidianana indrindra zany tonga zao moa ny any amin'ny fokotany anara-maso ny any amin'ny fokotany hoe voasoratra hoe ny anaran'ny madame ihany voasoratra ve ny anarany isaky ny fokotany zany mba hijereny an'izay ary rehefa tonga koa ny karaha-pifidianana de andray andraikitra izara an'izany karaha-pifidianana zany amin'ireo namana zay zany antso avy ataoko manerana faritra Analanjorofo ka ny numéro-ko moa zany de meko anareo ankora misy ny zavatra mety ilaina le numéro indrindra tsika vehivavy amin'ny resaka développement zany tiako resana eto efa ndroa zany fa ela zany hatramin'izay zany efa nisy mipetraka tamin'le toerana de efa mba misy traikefa ihany de omeko anareo le numéro ahafahantsika mba mitady efa matsimbola zany satria tsika sahirana de 034 52 935 77 zay ngamba zany avy ety amiko eny ary de makasitraka anao tanteraka madame Lalatina zay mpitarika ny vehivavy tiako Madagasikara ny Analanjorofo de omena lalana ianao de nareo koa mbola herina tanàna zany de tongava soa maefa be amin'ny adidy zay raketina sy ho tanterahana zany eto any milafy ny fanadihadintsika satria zay ny vahiny zay no raisitsika izao maraina izao misy manontany aizy tonton Mota de ho an'ny fandaminana mbola hiaraka amintsika eo ihany izy hiaraka amintsika foana izy fa ho an'ny fandaminan'ny andrany aloha zany de tsy eo tonton Mota zany fa ho avy eo de pitefetra rehefa avy eo fa eto amin'izay tsika de hiditra amin'ny fanadihadina satria zava-dehibe ho isika no nahafahana nandray vahiny fa rehefa mandray vahiny tahaka ireny tsika de mahafinaritra ihany koa no hoe misy zavatra avy any fotony no voarahintsika zany de manambara ny zava-misy any amin'izy ireo mihitsy izy ireo de izany rehetrarehetra zany no ifampizarana mba hatonga ny rehetrarehetra zany mahafantatra sy mahalala hoe tsy araka le zava-misy satria zay mihitsy apetratsika tena fomba fiasa zay nandray rehefa mijery an'le communication ny fanjakana de takona le zava-misy tena marina lasa tako ny ila le izy zany de zay nanaovantsika an'le ezaka zany mampahafantatra an'le zava-misy ho fantatry ny vaoaka mba tsy hinana mambolona mba hahafantatra an'le tena réalité sur terrain zany lay malagasy rehetra naiza misy azy
fa raha ohatra ny réalité ny fanjakana ny resahana de ny réalité ny fanjakana ny resahana de milay be Madagasikara paradisa mandroso tsisy mahatra zany, tsisy olona tsy manambola zany, tsisy olona tsy miasa zany, tsisy olona tsy mianatra zany, tsisy olona kere zany, tsisy olona mangataka zany. Zay ny réalité ny fanjakana io raha izy miresaka isan'andro san'andro. Ary raha le azakazaka ataon'le filoham-pirenena zay lasa manao fitokanan-javatra na zavatra kely tsy de tena hoe tokony ho amin'ny andrarany ndraiky ny ara fa tokony mety misy mahavita azy. Ohatra voamaly zao de nitenitesitsika hoe ny solomabaoka amin'ny Madagasikara alaira tsy mazafy dia nitokana rano fisotro madio tamin'ny alalan'ny famatsimbola sy ady teny Ambatofahavalo, commune zany Ambatofahavalo zany. De mazava tsara mihitsy andraikitry ny député solombavambaoka no mitatambola manara-maso ny fampiasam-bola eo amin'ny district anankiray lay CLD taloha niova sy ady amin'izao fotoana izao. Vita ny asa, rehefa vita ny asa de manao ny fitokanana. Iny zany tsy ilana mihitsy ny filohan'ny repoblika satria asa heverina toy ny asa normal ihany zany rehetrarehetra izany. Fa misy fahatsapahantena ho an'le solombavambaoka hoe ity no lahara-pahamena tena tiany tsy takin'ny vahoaka raha ohatra ka commune andresahana de manao izy hoe rano sotro madio mahazo ny vahoaka ao anatin'ity commune Ambatofahavalo ity, mahazo ihany koa ireo bloc administratif rehetrarehetra. Ohatr'izay ny endriky le fampantsoana sy le fandraisana andraikitra. Fa raha ohatra ka solombavambahoaka taty amin'ny fitondram-panjakana nanao an'io samy teny amintsika efa lasa le filoham-pirenena indray koa ny azakazaka teny. Ohatra ny le lalana pavé kely 100 mètres fikambanan'olon-tsotra amina tanàna anankiray anatina quartier fa tsy fokontany aza anie mahavita pavé anoany amin'ny 120 mètres any de ndeha hilahatra amin'izany ve le filohan'ny repoblika. Tokony misy be ny tanàna afaka mitokana an'izany, tokony misy gouverneur afaka mitokana an'izany. Niezaka ihany mba nijeriny le archive ny vaovao rehetrarehetra fa rara akavitsiana nahitana an'izany hoe iny eny ka nisy gouverneur nitokana zava-bita. Fa tamin'ny fanjakana teo aloha ny chef de région, ny filohan'ny faritany, ny gouverneur tany amin'ny faritany tamin'ny andron'ny province autonome de tena niazakazaka nitety ary nitokana an'ireny zava-bita reny. Satria zay le antony le décentralisation zay. Tsy voatery aty amin'ny pouvoir central foana no maka le andraikitra rehetrarehetra. Ny pouvoir central tokony anara-maso fotsiny izy hoe manahoana le asa araka le teti-bola ve io, araka le fanarahana atao anatin'le bokina andraikitra ve io, ary arak'ilay sivanara teknika takina eo amin'le asa na fotodrafitrasa ve lay zavatra natao. Zay ny tokony ataon'le fanjakana fohy be. Fa tsy hisalovana n'le asa kely pavé ety anivon'ny commune. Raha manao trano ny direction sécurité publique misy ministre ao afaka mitokana an'izany. À la limite misy PM ao. Raha manao trano direction ny FOP misy ministre ao afaka mitokana an'izany. Fa tsy voatery ny président de la république. Raha manao trano ny poste misy DG amin'ny poste ao. Mbola miasa trano le orinasa malagasy poste io. Misy ministre ny poste de télécommunication ao. Afaka mitokana an'izany. Raha manao trano ny préfecture any amina tanàna anankiray, ohatra any Morimani na ny Haute-Matsiatra, misy ministre ny intérieur ao, afaka mitokana an'izany. Raha manao trano fiasana ny anivona service foncier na resaka domaine, misy ministre ny aménagement de territoire ao, afaka mitokana an'izany. Fa akavitsiany no ahitana an'izany hoe gouverneur, iny raha teo moa tsy araky ny lalam-panorenana, ny fahefana iny mbola mitsingevaeva, ohatran'ireny pont flottant reny, tetezana mitsingevana ny dikan'izay. Tsy hita ao anatin'ny lalàna, tsy hita eo ambonin'ny lalàna, tsy hita voafaritry ny lalàna ary tsy hita tompon'andraikitra, tsy hita tsy tompon'andraikitra. De amin'izay tiana anaovana azy
satria irakiraka politika any amin'ny faritra le gouverneur. Zay fa andeha an'le raharaha. Fa raha ny tokony ho izy zany de hoe ahoana nahitantsika ka foto-drafitrasa vavety lehibe tahaka ny nataon'ny filoham-pirenena rehetra teo alohan'ny fandimby no ahitana filohan'ny repoblika manao pôsperana mitokana foto-drafitrasa fa tsy hilahatra amin'ny foto-drafitrasa zay tokony ho an'ny ben'ny tanàna na tokony ho an'ny député na tokony ho an'ny gouverneur na tokony ho an'ny ministre. Ohatran'izany le endriky le fanjakana arovana sy ametrahana an'le statut an'le filoham-pirenena. Fa satria moa le filoham-pirenena sy le mpiaradia mikajy an'le fifidianana ho avy le 2023 de mieritreritra foana fa hoe inona ny fomba ahafahana mamory olona. Le fomba ahafahana mamory olona anie io tanjony zareo io hoe zay ray voalohany. Fa le fomba ahafahana miseho ihany koa ka sy lalaovina an'izay eo amin'ny sehatry ny serasera fa miasa le fitondram-panjakana izay le ataony zareo. Faharoa, ny akoatrin'izay de blabla fotsiny. Fa le fomba ahafahana mamory olona io karaha mijerytsika ny hoe aiza daholo ireo foto-drafitrasa lehibe zay teny natao amin'ny fanjakana tsy mahita tsika. De mety teny ny fanjakana hoe ka zay nge nandeha nitokana an'le phase 2 ny extension porny Thomasne Zika ny nanao an'io. Tena fiara-miasa betsaka ny rahana amin'ny Zika io. Agence japonaise amina coopération internationale zany. Ary ny fanjakana teo aloha no niketrika an'io. Satria mba nieritreritra hoe ty zany port économique, ty zany mba tsy andeha any amina toerana hafa manodidididina Madagasikara amina Océan Indien na any Afrika Atsimo na any amina toerana hafa zay misy port mavety ny fitaterana rehetra an-dranomasina fa mba hiantsony eto Tomasina de hitombo ny vola miditra. Ka mba havita ke maromaro tsika. De niketrika amin'izany ny fitondrana rehetra teo aloha. De iny ny savilia le fitondram-panjakana fa tsy izy ny nanao an'io. Hafa no niketrika an'io. Hafa no nikaribola tamin'io. Ohatran'izany projet autoroute io. Zay andriana le ministra ao Egypte amin'izao fotoana izao. Efa tamin'ny andro nande matoderatsiraka nandalo taty amin'ny président Marc Ravalomanana, taty amin'ny président Pierre Rajonary nieritreretina hoe anao autoroute tsika. Ho an'izany Tananarivo Tomasina zany de ndao andalana loatra any Ambatondrazaka. Satria misy opportunité économique ho ana loatra amin'ny fanaovana autoroute any aloha voalohany indrindra. Sy fahaizana mikajy ihany koa hoe port lehibe zany port ny Tomasina zany. Ny 70 na 80% ny entana mivoaka eto Madagasikara dia avy any amin'ny port ny Tomasina avokoa no mivoaka. Noho izany mba hahafahantsika manafaingana ny tontolo ara-toe-karena de ndao hanao lalana roa samihafa tsika. Ray autoroute zay any amin'ny 286 km any, fa ny ray ity lalana efa mahazatra route nationale la 2 ity eo amin'ny 365 km eo. Fa mifameny reo. Fanjakana teo aloha no niketrika an'izany. De io mbola midikodin'io le fanjakana amin'izao fotoana izao, mitady lalam-bola anaovana azy. Rennes 44 efa niketrika an'izany daholo koa ny rehetra. Ary fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale zany, endrasana famatsim-bola faharoa zany amin'izao fotoana izao. De nijanona eo amin'ny 30-35 km na mahery kely eo angambana izy. Hatreo ihany vita an'le fitondram-panjakana. Pas plus. Tsy mihoatra. De ndeo ataontsika hoe vohim-peny farafangana 22 km iny koa. Fa izy tsy mbola nahavita lalana mahadidio zany ka eritreritry ny fanjakana sy tena hoe lobbyinina ny fanjakana sy négociation ny fanjakana. Niaraka tamina bailleur de fonds satria ny fanjakana moa tsy mahabata lalana rery. Nahavitana nanao lalana amina fanamboarana vaovao na nouvelle construction. Amina route nationale ohatra. Na route provinciale. Satria misy anjato kilometatra koa reny lalana reny. Tsy mbola nahita tsika. Fa papahandalana kely io lalovina amin'ny serasera io.
pavé taty 80 mètres, pavé taty 100 mètres, pavé taty 200 mètres, pavé taty 250 mètres. Lalana kely eo anatin'le avenue manodidididina kely eo, zay fa ataony be ny tanàna amin'ny akabeany miaraka amin'ny faritra. Zany ngeny fa fomba fiasa teto hatramin'izay e. Voaresaka ao anatiny teto-bolam-panjakana foana zany. Ary tsy nisavika an'izany rehetra. Ny grand travaux zany no hipotrano ny filohan'ny repoblika, fa sy travaux kely madinidinika ety. Natokany reny, ary tsy endrika fanambaniana zany, fa zay le endrika le décentralisation ny resantsika. Tsy le resaka fahefana ihany, tsy le resaka le fandraisana ino moa izy ity lay asa ihany, fa le fandraisana andraikitra ihany koa endriky ny décentralisation zany. Omenao le fokotany, marina fa tsy ao anatin'le CDT, comité collectivité territoriale décentralisée le fokotany, fa miaingo amin'ny commune le izy de faritra de faritany. Fa efa zava-dehibe ao anatin'izay décentralisation effective zay, ny fampandraisana ao andraikitra ny any anivon'ny commune sy ny faritra. Ka tsy ianao misalovana andeha hitokanany reny, de ndeha hilahatra amin'le gouverneur kely sy lahatra amin'ilay député ohatra. Député anisan'ny andraikitra lehibe zany. Fa misy andraikitry ny député any MCAdy. Ny raisitsika ohatra misy nataony Alain Ratsimbazafa iny. Hoe ohatry ny reny rehefa mandray andraikitra, ireo zay mena fahefana ka mandray andraikitra mitandrify azy. Dia izy mitokana azy. Vokatra ilay fampandraisana andraikitra zany. Misy maro be ngeny be ny tanàna te hiseho amin'izany any e. Misy maro be ngeny gouverneur mba te hiseho hoe zany manapaka-riban e. Satria zany no mena andraikitra anatin'le 2 milliards d'ariary. Anao pavé, anao tatezana, etseroa. Misy maro be ngeny ministra mba te hiseho koa ka mba izy ny te hanapaka-riban e. Misy le izy, fa vitsy. Satria ny antony, zay foto-drafitrasa rehetra mandeha, na mbola sy de tena vita tsara ary, à 90%, à 100%, de fa iny miazakazaka le fitondram-panjakana. Inona nataony? Ay, mijery ny fandrosoan'ny ny asa vita. Ohatra, fa nga tsy izy tompona andraikitra any amin'ny primature, any amin'ny ministère mijery ny fandrosoan'ny asa vita, manao visite teknika. Fihinana le salovan'ny filoham-pirenena amin'izany. Fa ny tiana tongavana hoe de tsotra ihany. Te hametraka le lafin'ny famoren'olona le fitondram-panjakana. De angalam-pihinana melon'ny fotoana hinanan-kanina. Ity ny latabatra lehibe. Voatondro amin'ny 12 ora amin'ny sabotsy ohatra no hinanana an'le sakafo. Fa tsy mandro tatana le fitondram-panjakana. Fa melon'ny fotoana de lasa mitsofotsofoka any amin'ny lakozia. Any amin'ny toerana rehetrarehetra hikarakarana sakafo sy ny sisany, mitsaingotsaingo ka mba azo tombony melo an'le toerana voatondro sy le ora sy le fotoana voatondro hanaovana an'le finanan-kanina iombonana. Zay nge le mangala-pihinana e. Maka tombony melo, tsy araky ny fandaminana, tsy araky ny zavatra tokony hifanarahana. Mangala 10 mielo, mbola azontsika resahana ohatran'izay koa. Ohatra ny reny manao korsa hiazakazaka amin'ny taranja atletisme reny. Ohatra 100 metatra, 200 metatra, 400 metatra, na 400 metatra misy fefy. Zay resahantsika azy tsy mampanina. Na ny marathon sisy, de misy fiaingana mazava tsara hoe ito tsy mahazo mihoatra an'ity tsipika hialan'ity. De miara-miaino tsika, fa misy feo iombonana eo. De avy eo apoka amin'izay lay basy ahafahana milaza fa miainga ny fiaingana eo amin'ireo mpifaninana rehetrarehetra. Samy misy ny traitement iombonana, misy égalité des chances amin'izay satria miara-miainga ny mpifaninana rehetra. Fa miavaka eo amin'ny dosara anaovana. Ary efa voatily melo fa tsy misy midopy anatin'ireo na manao dopage. Zany hoe mihina-panafody mampatanjaka. Voatily ara-teknika zany.
fa misy mangala dimy aloha am'izao fotoana zao tsy miandry kory ny feo mandeha hoe ao avomarika fa mbola vo miomakomana le staff teknika mbola tsy misy akory ny fikitihana n'ilay fandaminana rataratasy ny rehetrarehetra fa vo miodikodina ny sasany vo mbola manafanafana vatana kely hafahafa sasany mbola manala akanjo ny sasany mbola mametraka an'le dosary ny sasany efa lasa miazakazaka efa lasa miazakazaka izy am'izao efa mangala dia satria tsy mahatoky tena rehefa mandeha le azakazaka tena iombonana ka samy lahatra amin'ny toerany amin'izay ny adversera rehetrarehetra de ho reraka izy ary tsy ho tonga any amin'ny arrivé akory izy de aleo ny mangala dia zay le fandehan'ny zava-misy ataontsika kisarisary am'izao fotoana zao mangala dia mba hahafahana mampiseho ho an'ny rehetra fa tena izy no meilleur izy ny tena maranitra izy ny tena matanjaka izy ny tena manana tetikady rehetrarehetra ahafahana mampiseho amin'ny lafin'ireo mpifaninana rehetrarehetra fa maivana sy tsisy dikany amin'ireo mpifaninana de mandika lalàna izy ary rehefa mandika lalàna izy ka natenenina ara de mieritreritra foana ny amin'ny hoe zay tiako atao ihany io satria efa nahazatra azy le fomba fandikan-dalàna teo aloha de hita ny fa mety le izy de tadiavinao atao ndray am'le fifaninanana manaraka satria talohan'le fifaninanana natao teo aloha de efa nandrombaka izy an'le fifaninanana anterisetra nalainy tena tanan'ny olona le fandresena teny amin'ny arrivé de nampiororoany le olona tompon'le fahefana tompon'le fandresena de izy ny tazona an'le kopoatr'izao zany eo amin'ny foro zay le kisary de tena mbola te amerina fanotelony an'io fandikan-dalàna amin'ny tsy fahaiza miaina amin'io fanaovana zinona sy tsinitsinina sy andetrezan'io foana le mpifaninana de izy io mangala dia io hitantsika am'izao fotoana izao de mandoko ny foto-dravitra asan'ny hafa sy nezaka nataon'ny hafa teo aloha mampiasa ny endriky ny fisian'ny partenaire amin'ny alalan'ny PTF ny bailleur de fonds zay tsy mahafoy amin'ny Madagasikara fa malahelo an'le vahoaka malagasy natao mantsapazana natao mamangoro don du peuple japonais famezana avy any amin'ny vahoaka japonais ireny ho an'ny vahoaka malagasy vahoaka anie no miteny raha manome vaksiny Janssen na Pfizer indrindra ny Amerikanina famezana ho avy any amin'ny vahoaka Amerikanina reny satria zay mitsy le izy avy amin'ny vahoaka makatria amin'ny vahoaka malagasy fa tsy hoe famezana avy any amin'ny vahoaka japonais makany amin'ny filohan'ny repoblika malagasy tsy zay le izy don du peuple jerevo ny solaitra manamarika ny asa atao anaitsapazana sy any am'izay faritra rehetrarehetra ka misy fanomezana avy any amin'ny gouvernemanta amina firenena zay le resahantsika bilatéral de avy any amin'ny vahoaka an'le firenena iray reny makany amin'ny vahoaka amin'le firenena iray inona ny anton'izay de tsotra satria contribuable ao anatin'le firenena iray le vahoaka de mipetraka le hoe tsy maintsy misy foana ny firenena samy firenena miara-miasa mba tsisy olokolona rery de iny vola iny tsy vola an'le firenena na le filompinena la premier ministre zay manao an'lay fisonia famezam-bola fa vola avy any amin'ny vahoaka iny fa rehefa mandeha ty Madagasikara moa am'le fitondrana am'le oeraoera production de mivadika hoe tafiditra ao anatin'ny velorano le filohan'ny repoblika le izy de lokony am'le lokony orange lokony am'le lokona velorano le velorano manko ny serment fa tsy promesse ary tsy engagement de lokony am'izay le izy
de io hitantsika mandehandeha io de mangelina daholo ny rehetra satria manao zay tiany atao le fitondrana milalao an'izay tiany lalaovana azy le fitondrana ampitenena ny communication na communication diso ary na statistika diso ary le omena de mangelina daholo ny rehetra satria ny lokony am'izay tiany antokoana azy ka na tsy tokony anjara ny ara zay le tenentsika lasa miady varitra sy miady larana taiza ianao na hitan'Andriamantoa filoderatsiraka ka andeha amina fitetezan-javatra kely ery tamin'ny deuxième république troisième république tapany faharoa tsy nanao an'izany président Ratsiraka président Marc Ravalomanina nametraka fomba fiasa lehibe ao anatina famoronana asa ao anatin'ireo fotodrafitrasa lehibe zay vao mijoro ny président Marc Ravalomanana ohatra nanamboatra tamin'ny fanavaozana moa zany marimarina kokoa io lapa ny fitsarana nosy io satria amanarivony amanaliny isan'andro no mivezivezy sam'izany lapa ny fitsarana izany dikan'izay misy olona manandraha be da be mivezivezy ao mila tsaraina ny fomba fiasa satria mazana dia ireo olona zay tena sahirana no tena manandraha ny evony fitsarana noho zay tsy fahafantarana ny lafa ndalana izay de zay ny anton'le hoe ho tena sehatra hitondrany vaoka madinika ny etaetany zany lafi-pitsarana izany fa tena tonga ny président Marc Ravalomanina nijery ny asa fanamboarana ny lapan'ny fitsarana satria fatany fa ilainy vaoka zany lapan'ny fitsarana izany ka tsy ny trano lehibe ihany zay nahafahana nametraka birao maromaro tao anatin'io lapan'ny fitsarana io satria raha teo aloha io de kely fa navaozina ho lehibe de lehibe mihitsiny ary nomena fitaovana tsara sy raitra isaky ny salle d'audience isaky n'ireo birao an'ireo mpitsara hatrany an'ireo birao fiasan'ny avocat mpisolovava tahakan'izany fomba fandraisana satria tamin'izany koa efa nametraka an'le hoe ady amin'ny kolokolo de misy an'le CSLSS CSLCC ngamby izay de misy an'le ratsany efa natsangana tamin'izany le chaîne anti-corruption lay paky izy am'izao fotoana zao de dikan'izay zany na ny olona ho ihany koa miasa ao anatin'le sehatra de mena fiofanana mena andraikitra ahafahana manao an'le asa ao anatin'ny fahadiovana ary manome tombony ao an'le vahoaka malagasy zany no isehoana filohan'ny repoblika zany fa tsapainy président Marc Ravalomanina hitany hatramin'ny ohatrany mbola tsy milamina tsara ity karoty ohatrany somary mitongilana kely ty famboary tsy tsara zao endrika zao tsy zao ny entry ny tadiavin'ny vahoaka de io ny lovaitsika io lapan'ny fitsarana nosy santiona zany le sahako zany zavatra lehibe ohatran'izany no hijoroana tahaka ny hoe tena nampikakaiky ny vahoaka matapitrisany vezivezy teto Antananarivo zany lalana nosy be zany kinona ny atao tsy maintsy vahany io tsy possible raha ohatra ka reny vohatra kapitale na firenena anankiray no mbola misy lalana secondaire lala-potaka be miaraka amin'ny fako miaraka amina biby fiompy sy ny sisa ary misy mpamoaka vokatra zay misy potaka ao anatin'izany fa ndao amboariny io de zay le lobby inona mifampiresaka amin'ny frantsay ty izy ny frantsay okiara ndao ary débloqué voly zay ozy ny gouvernement frantsay avy any amin'ny vahoaka zany vahoaka frantsay zany famatsim-bolo zany de mifampiresaka ny gouvernement ay zara ty le projet ahoana nitondrana azy zao daholo ary ny fanarahantsika protocole d'accord hitondrana ny ty asy ty mandritry ny firy volana iza ny entreprise anao azy ahoana ny endriky ny lalana atao sy ny sisa satria misy mahazo tombotsoa be da be amin'ny toeran'io de natao le izy de vita de io ny lovainy io zavatra ngeza be ohatran'izany nijoroana ary amina kilometatra lava be le izy no atao de lovainy ny taranaka ty aorina raha sy diso 2005 sa 2006
nitokanana an'iny lalana nosy be iny zao tsika 2022 mety efa 17 taona lasa na 19 taona lasa fa mbola io eny tsara le lalana mbola mipetrapetraka daholo ny design rehetrarehetra ny fomba fiarovana am'le lalana le rafitry le lalana na boulevard de l'Europe io na boulevard de Tokyo zany no andraikitra lehibe raisina filopeneny zany mikarikevitra mba isy zavatra anotarana fa tsy ilahatra kely foana ianao tsy mitenitsika hoe tsy mety le pavé ilaina fa zao misy mahavita an'izany zay le endriky le décentralisation zay le endriky le fitsinjaram-pahefana alohany ny hafa ny andray andraikitra amin'ny alalan'ny fahefana nomena azy de mba izy mitokana azy raha fantatrao fa zavatra lehibe sy vaventy tokony hijoroana ngezabe de mijoro ianao fa satria moa zany ianao tsy nahavita ininona potika le firenena menjera le firenena de te ho ampiseho amin'ny sehatry n'izao tontolo zao ianao fa tena miasa indrindra hoe te hivarotra amin'le vahoaka malagasy amin'le afetsifetsena ara-politika angala dimy aloha de mangala pinana de reny rehefa avy eo no kajikajina hoe navita lalana zao navita lalana zao averiko ihany raha ao anatina faritra iray 10 kilometatra ny lalana tsy maintsy ho atao de tsy mikajy amin'io lalana 10 kilometatra io le fitondram-panjakana rehefa moka le antotanisa fa inona ny teneniny navita lalana teo amin'ny 30 teo zay tao anatin'ny faritra ray fa io lalana 30 io rehefa jerevanao le 10 kilometra na pavé io efa de le 80 100 mètres 200 mètres 50 mètres iny no zarazarainy zareo de lazainy fa navita lalana zao izy fa raha ndeha ohatra ka horaisitsika hoe mba hatotaly io ary 4 kilometatra zany ny lalana vitanareo raha toka marika Ravalomanina navita 9000 na 10000 kilometra de mba totaly io ary firy ny lalana vitanareo route goudronné fa tsy miverina ty amin'ny fanjanahantany manao a pavé hafahafa le resaka de zay mihitsy ny tena tenenitsika eo anatin'le izy hoe tsy ampy atsika zay resaka akserasera zay ny vahoaka malagasy fa ampiasoana an'izany fa tsy ho tratra amin'izany mihitsy ny vahoaka malagasy tsy ho tratra amin'izany ny vahoaka malagasy de isan'andro ianao maheno foana fampanantenana vaovao anao an'izao indray ny eo tsy vita tonga ihany ny fampanantenana de zay le tenenitsika hoe efa mieritreritra le olona fa mitondra firenena ao anatin'ny propaganda izy de hitan'le point faible an'le malagasy ampanantenao foana reo de mody ampireveo mozika kely sy ny sisa de adino le izy fa zay le tenenina manaova ohatra ohatry ny vahoaka mibe tatao niakatra ny tatsaha tompoko tsy anaiky zay tsisy nininona mandeha any aminay aleo zay hiteny izy mihitsy miantso masahiraka nareo mpanao politika isika tatsamba mijoro mitenena fa tsy mety io zavatra mahazo atsika io de tonga ny rasombotra sy ny namana rehetrarehetra zao ny zava-misy any Sonia Ranivonga zao ny zava-misy any Analanjirofo nampanantenanao an'izao izy tsy vitany nanao foto-drafitrasa ohatran'izao hatramin'izao le parpaing mbola mipetraka ao zany anie ny zava-misy any ambanivolo rehefa asaitsika miteny ny rehetra de mamoaka ny adevitra marina any amin'ny tontolo misy azy fa raha ohatra ka omentsika sehatra ny seraseran'ny lainga de manaraka efatra n'le nataon'le actu mada ozy le constituteran'le filohan'ny republika hoe 10 ny foto-drafitrasa vita établissement scolaire nanomboka tany amin'ny fahaleovatena 2700 am'ireo vita amin'ny fitondram-panjakana de iny koa le actu mada fa nanoratra io maro ny zava-bita fa hodina tsita io vita amin'ny filohan'ny republika tafiditra anatin'ny velo rano faharoa angamby izay fanabeazana ho an'ny rehetra de tsy mba nanao calcul akory ny hoe mba marina ve ty resan'le filoha ty fa manao perroquet de mpanaraka efa fotsiny de mitsabaka ao anatin'le communication ohatran'izany kay le fiainan'le fitondram-panjakana sy le mpanohana azy
de zay tikatsika resana mazava tsara ny endriky ny décentralisation tsopoko de tsy le fahefanety ambony resana ihany le misy pouvoir central de misy pouvoir décentralisé de misy an'le transfert de compétence hatrany am'ireo resursa rehetrarehetra arabola any amin'ny faritra miasa makany fa misy koa fanapahan-kevitra misy koa fandraisana andraikitra tokony ho an'ireo CTD collectivité territoriale décentralisée fa tsy fihinanao daholy de anao no mibaiko de anao no mandrafitra amin'ny plan rehetrarehetra de anao ihany koa no mitokana de anao ihany koa no inona zany ny an'ny hafa nefa samby tondra fanjakana ny anarana arakaraky ny andraikitra no mena azy aloha azava le resaka hoy izy mpiara-miasa aminy eny ary efa vonimbonina ao ambadika ao ny solombambaoaka ny Madagasikara fietra Rahalamizafimbololona solombambaoaka ny boribory tamin'ny fahadimy sady filohan'ny volona parlementaire ny antokotiko Madagasikara iaraka amintsika fa antanina mana teknisiantsika misy commentaire vera ohatra ka tsisy de vonina handraitsika vonina handraitsika ny député fietra Rahalamizafimbololona ao anatin'izao fandaratsika maraina izao satria itsika moa zany tsy maintsy miresaka ny adevitra tiana ho resana ao anatin'ny raha rehetrarehetra fa zao mialoha atsika ny andraisana ny député fetra aloha de aleo ho avoketo ty resaka ty satria tena mba tsy rariny efa nisy ny gadra tamin'izy ireo ny enjehan'ny banky ny enjehan'ireo mpamme vola mpiara-miasa amin'izy ireo efa nisy niditra hôpitaly nisy maty ary misy mitaitaina misy marary am'izao fotoana zao misy mitapaka lalandra ahoana no anekenan'izany de aleo aloha mba alefatsika ho fiaraha-metana hoe misy entreprise zanatany tompoka eto Madagasikara eto mirevy an'ity Madagasikara ty ary manao ny asana ho amin'ity Madagasikara ty fa potehana sy nina ho potehana am'izao fotoana zao ary atao tsinitsinina mihitsiny ary irarira ny vola niasana izy ireo tamin'ny taona 2024 ao anatin'le fonds d'entretien routier zany rehetrarehetra zany de mitaraina ny entreprise de ho alefatsika hoe ohatran'izao ny fitarainan'izy ireo manambola ny fanjakana anaovana oeraoeretseroa manambola le fanjakana milazaina fa avita an'le fotodrafitrasy anao an'ny lalam-pirenena atsy anao an'le trano atsy anao an'le playvoire anao an'le voie rapide atsy anao an'le orinasana etanolina ambily be anao an'izao rehetrarehetra ao fa aiza le 33 milliards d'ariary ho an'reto entreprise zanatany reto potehana ve zany le mpandrara malagasy kely zay mba manao ny ezaka ho an'ity fireneny ity alefatsika ty fa na dediny mpanao gazety ny MBST orinasa mpanao lalana anjatony manerana ny nosy ny mbola tsy nisitraka ny karaman'izy ireo nanomboka ny taona 2024 tonga nanoloana ny ministeran'ny asa vavety ireo solon-tenany androany nilanja sora-bavety nitaky ny amoahana ny karaman'izy ireo izay efa nasiteny tamin'ny filan-kevitry ny ministra kanefa tao mijanona kolakam-bava fotsiny ihany tsy vita intsony ny fampiandrasana ho izy ireo fa efa tena feno ny kapoaka fefa tsy miatra manaina tsy miatra amin'ny akalana sy volisy volany tsony ene izy ty fefa miatra manaina efa tianareo anao sorona koa ve zay vitany ene raha anao zany anao sorona koa sakana arabe ry koa handoro-pone anao barage ohatra na teo mpianatra katso ireo mpiasan'ny université reo zay vo amoaka an'le vola koa zay ve ny fanaovantsika eto am'fireneny ty le rehetra zao ve no atao efa tsy izy ene ty le rehetra ny akamarona manay ireo tsy de hoe manambola ny espèce rehefa mahazo asa hoe misy azo masa amin'ny centaine de millions amina milliard ny trango sy ny tomobile an'io tompoko natao antoka any amin'ny banky io no mba asahafana hoe tiany antoka anao tranonao tiany tiany contrat-nao mazava ty ka mahazo vola fera fa vola fera zany tsy ana ozy ny banky matoky ny banky navoaka le vola nisy ny filazana fa efa nisy tamin'ireo mpiasa sasany no nahazo ny karaman'izy ireo izay mitovy fomba fiasa sy fifanarahana tamin'ny reto farany manahy ireto mpiasa ny anome tsy fisy ny volan'ny fera intsony ka mahatonga azy ireo arirarira toy izao ary mitaky fanazavana mahakasika an'izay ary io volan'ny fera io tsy possible misy hoe tsisy zany fa hoe nakaiza namba misaina atsika ary sambany hoe nisy an'izay mba mangataka mihitsy zay mba hifanatrena kely hoe mba hitanany marina hoe zao le izy fa tena mafy ene mahazona io
mbola maromiro namanay reny sy mahavolomany karaha mampiasa nefa mamelombady aman-janaka firy amin'arivo ny mpiasa am'izany fa zay no angatana izy zay raha mba azo atao mba hifanaritra anao débat kely hoe présidence misy ny vola misy ny travaux publics ny fer de zay entreprise mba hifanaritra ao hoe inona ny tena marina. Ny mahagaga ny rehetra nefa dia mitohy hatrany ny fitokanana sy ny fanamboarana ataon'ny fitondram-panjakana etsy sy roa. Misy indray ve zany ny fifanarahana samihafa any ambadika sy ny mety azon'izy ireo tombotsoa. Ny karamao ampiakarina nanaovana fisehosehoana sy nankalazaina fatratra tamin'ny hainao manjery. Ity aza nefa ny karaman'ireo mpanao lalana, ny mpiasany oniversite sy ny maro hafa tsy voaloha. Tozary fomba fanaon'ny fitondrana mihitsy ny misioka tsy mbola tafavoaky ny ala. Hany ka mandray fanapaha-kevitra anaty atairana sy manao be marenina amin'ny fitakiana izay manao tohy vakana. Ya, tena mampalahelo le zava-misy. Ohatra zao sisa nefa ran'le Madagasikara ary voaka malagasy. De olona ngeza be ohatrandreny tsy mora ngeza manangana orinasa zany. Indrindra hoe hanao orinasa hanamboatra lalana, ikojakoja lalana. Ary le vola fery isan'andro san'andro de mirotsaka ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana raha ny tokony izy isaky mividy solika. Zay. Efa misy apahamboly ao. Donc le vola tsy hoe vola tadiavana izy fa vola disponible ao. Nalaina de amboarina l'izy de pehena le orinasa nanao le asa. Fa nakaiza le vola? Iza nanao lava-tanana tao? De maninona ny ampijaliana vonona ane le izy le entreprise zanatany malagasy fa raha iny jerevo tsara ny fitabatabany orinasa sinota amin'ny nanamboatra ny kianja barea de inona ny telen'le secrétaire d'État misarge an'le resaka ville nouvelle sy tanàna vaovao sy le tanàna sy tanàna vaovao service fait asa vita vao mandray vola de mipehena le izy fa ngaty service fait le nreto fa maninona ny ampijaliana tsy rariny ary mba tena mba manaitra n'le tompona andraikitra kosa mba jerevo le izy avely impiry tokony ary tena rariny mihitsy ny zavatra resany avela andoromponay anao barazy ve zay voatsapanareo mazava-dehibe ray aman-dreny nefa reny mpitatana orinasa nefa reny ny akamaroany reny ane nianatra momba n'izany resaka travaux publics zany be da be amin'izy ireo ny ingénieur ane de mananangana orinasa de tsy mahafaly an'le fanjakana ve mahita entreprise zanatany hoe tena milay mitovy amintsika ireo ndao rangareo posena atsy avelo faty mitodika andrehetrehtra zany adevitra zany mino fa manakambara ohatran'izany député fetra zay efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao miaraba député miaraba faniry dia anatin'izany koa ny anolorany miaraba ho an'ireo namana rehetra maneran-tany sy eto atoerana eto Madagasikara tsy mahafoy ny fiarahana sy ny fampitafatafana eto am'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao dia anatin'izay koa nanaovana kopakopa tanana ny tiako Madagasikara rehetra ary anisan'izany avy nandalo teto ny solombavambahoaka teo aloha Fidson raha somotra amin'ny fahalalantsika azy sy ny tompona andraiky sy ny vehivavy tiako Madagasikara ny amin'ny faritra Nalanjorofo iny dia kopakopa tanana ho anareo rehetra amin'ny faritra Nalanjorofo iny toy izany koa ny any amorony manisy ny Automatsiatra ny any amin'ny Savasy Diana zay ny fampiresaka tamin'ny tenanay tamin'ny herinandro lasa teo iny tamin'ity herinandro ity mahakasika amin'ny fiomanantsika ny amin'ny kalazantsika amin'ny fomba manetriketrika sy ampisehoantsika ny mbola tena hoe mampatanjaka an'izany atoko tim zany eto Madagasikara ary atoko araky ny teniny solombavamboaka teo alohany avy any amin'ny faritra Nalanjorofo iny ihany de ny hoe ho atoko atao olovain'ny taranaka olovain'ny firenena izany atoko tiako Madagasikara izany saika adino any koa ianareo tany amena be ao ny namana samy tiako Madagasikara any amin'ny faritra miandro vazo sy ny rehetra iny dia kopakopa tanana ho antsika rehetra morondava ihany koa tsy adino ao anatin'izany amin'ny fotoana manaraka manao kopa tanana eo any reo namana hafa fa de tonga de irositsika satria voafetra ny fotoana tsy afaka ny valam-parantsika ny am'izay fa de irositsika amin'ny zava-misy fampizary fampitafatafa andray isika amin'ny zao alarbitolakandro zao inona ndray ny zava-nisy inona ndray ny karazana manakambara misy oay manana be dehibe mihitsika ho ambaraka inona ny anomboantsika azy na manafaniry fa be loatra izy zany le zava-misy manko zao député fetra lasatriny hoe le tsy fahaiza mitantan'le fanjakana lay
de dale fitondram-panjakana lay fanjakana am'teniteny foana de lasa ny vahoaka sy ny tompona andraikitra ny fotony no mifanjija am'izao fotoana zao sy mifandona de lasa misy endrika ratsy le izy eo anatrehan'ny fiarahamonina sy re tompona andraikitra zay mba heverina ihany fa manao ny asany eny any avony fiarahamonina le fanjakana io efa nitondratsika fanazavana raha ohatra hoa ka miteny filohan'ny repoblika aka ohatra ray anao cantine scolaire atsika de nidikan'izay miasa manaraka an'izay daholy ny ratsa ministera rehetrarehetra am'ireo faritra voatondro fanaovana zany cantine scolaire zany satria tokony efa misy vola ao anatin'zany raha ohatra miteny fanjakana hoe anao soin gratuit de tokony miasa daholo ny ratsa mifanaraka am'izay rehetrarehetra satria everina ohatry ny endriky ny lalàny ny zavatra rehetrahany filohan'ny repoblika iny ary raha ohatra ka miteny fanjakana hoe tsy possible mihitsiny zany hoe tsy vita ny lalam-pirenena ny an'ireny route nationale reny satria misy fikojakojana tao mefy vola efa natokana ho an'izany fer fa nakay jara le izy nisy fotoana ngeny kabary am'izany filohampirenena manana vola am'izany tsika de tokony miasa am'izany reo sapany rehetra niveau ministera fa aiza le izy atram'izao mbola miady de tokony andraikitra samy de zay endrika zay tena lazaitsika hoe tena seho ivelan'zay fa mifanatanterahana pokaty zay député fetra ary rehefa tonga nefa le izy makaty am'ireo mila an'le raharaha am'izay de lasa mifandona le vahoaka sy le tompona andraikitra mampalahelo zany ary ny toerana na ny endrika isehony zany de tazana any am'ny sampandraraha-panjakana rehetra eny anivon'ny ministera rehetra satria ny ohatra farany mivaingana izay ny arahantsika nahita teto amin'ny vaovaoan'ny fandaharan'ny MBS zany dia nisy an'lay ramatoa kely kelikely iny moa izy tamin'ny zomara tsy diso ny tenako dia nanambara naneo ny fitarainana izy manoloana ny tsy fahatomombanany atao hoe fandraisana ireo marary eny am'ireo hôpitaly mpanjakana misy eto amin'ny firenena anisan'izany ny tena be felatanana mbola manamafy ny tenin'ny faniry zany milaza hoe akoatry ny fampahoriana ny vahoaka malagasy akoatry ny fampijaliana ny malagasy iray manontolo tsy ny malagasy olotsotra ihany fa voaresaka teo ny orinasa mpikojakoja lalana voaresaka ny orinasa maro isatsokajiny ary re orinasa madinidinika salatsalany no tena victime an'zany fanapaha-kevitra tsy voahevitra sy fampanantenana pokaty nataony zao fitondrana tarihana Andriamatoa Andry Rajoelina izao iresaka ihany rehefa aveo hoe ny atsapy tamin'ny azo tsy fantatra ve taitra ny mangirangirana sy mamirapiratra ve ny vahoaka malagasy de miteny ihany izy ay hoe ampianaro ny ankizy ampianaro ny zanatsika naovantsika ezaka na inona mety hoe fahasarotany na inona mety hoe olana mitranga am'izany hoe fampianaran-janaka ampitomboana ny fahalalany satria tsy afaky ny alala vaovao tsy afaky ny voatra misy fomba fiteny fahendrena malagasy manao hoe zay limbaovao de limpivoarana petraka ny fanontaniana hoe ahoana moa ny alimbaovao anao ahoana moa ny afahanao manaraka ny vaovao raha ohatra ka tsy nianatra akory ianao tsy mahay mamaky teny ianao na manoratra ary mety ho sahirany ianao de rehibirehibe ny sasany rehefa variana ao anatin'izay fahasairanana sy fitadiavana zay sanatry izany tao nininana tao de reno no nitranga reny mivokany mivantana ankolaka ireny nahazo an'lay ramatoa izay ny andro marary teny amin'ny maternité teny be filatanana ireny lasa niteraka ady teo amin'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ary mpitatana ny hôpitaly mpanjakana teny be filatanana izany sy ireo manana ny marary mpiambina ny marary ary ireo marary mitsabo tena sy ireo olona teraka tao am'izany maternité izany zava-nisy izany fa ny mampalelo araky ny teniko de niteraka ady izany sanatria mety saikitarika tany amin'ny fampitoriana satria inona no antony tompona nraikitra irery amin'ny zavatra rehetra mitranga ny fitondram-panjakana ny ministera ny filoham-pirenena indrindrandrindra izay nampanantena na tamin'ny fampelezan-kevitra na voatsela akory zay fa hoe ho raisy ny fanjakana tanana ny resaka premier soin eny am'ireny hôpitaly mpanjakana ireny eo tsy voafaritra tsara ny tena hoe atraiza moa le premier soin tiany olazaina ny fanafody ve ao anatiny ny kojakoja hafa manodidina n'zany premier soin zany ve na soin d'urgence zany na resaka manoloana ny fiterahana izany na manona ny resaka fitsaboana aretina hafa izany marobe ny aretina any tsy nipetraka zany fa mijanona ho resaka de atreo de miady miady ary mampalelo fa miady araky ny teniko teo
miteraka ady be mihitsy ary miteraka alahelo teo amin'ny mpitsabo sy ireo marary ary ireo manana ny marary natsiboky nefa na izany ary manao antso ihany aminareo mpitsabo sy anareo atao hoe manana ny marary satria samy olombelona itsika mety voan'izany mety ho tratran'izany de aleo mba hazavaina ihany ho anareo mpitsabo sy mpitsabo mpanaty sy tompona andraikitra ny anivon'ireny hôpitaly ny hoe tsy misy ane zany tetibola mahakasika an'izany resaka fanafody zany mety hoe tsy andoavam-bola ve ny fidirana na ny fandraisana chambre na chambre commune na chambre mitokana io na tsy fantatra zay fomba hitenena anazy de mba hazavao amin'ireo mana marary any rery tompona andraikitra isatsokajiny amin'ny fitantanana an'ireny hôpitaly mpanjakana ireny hoe tsy misy vola mpanjakana tsy misy izany tsy marina izany hoe raisy ny fanjakana tanana ny lany am'izany fitsaboana na mandritry ny fiterahana eny amin'ny maternité izany dia mba tsy atao isika no ampifandrafiny ny balarora ataon'ireo mpitondra ireo tsy tsika no iady no ny zavatra tsy tanteraka nefa nampanantenainy ireo mpitondra fanjakana ireo ny an'ireo vorona manidina dia asiana sira zay ny zava-misy teto amin'ny firenena hatramina teo ny filoha pirenena sy ny ekipan'ireo fa teo ireo tamin'ny 7 teninay teto foany zany ary mampahatsiazy ay niverina teo ireo ny 7 fa vao maika ny aratsy ny toedrara vao maika ny aratsy ny fiainany vaoaka malagasy ary ny tena loza nge ao anatin'izay dia araky ny teniko teo ihany dia miady tsy teny anivo ny resaka toera-pitsaboana ihany na ny hôpitaly fa eny anivo ny sampandraharaha zay vao nandrenesanay fitarainana tato anatin'ny herinandro vitivity zay hoe leo ane reo tale isatsokajiny tena tsy hitan'ireo tale isatsokajiny sy tompona andraikitra eny anivon'ireny sampandraraha-mpanjakana ireny ntsony zay lazaina satria mitarainy reo noho ny tsy fandraisany any tamby-karama sy ny karama zay tokony isitrahany satria zony zany vitikatsemboany zany tena hoe leo tsy hitany ntsony zay olazaina fanina tanteraka mihitsy zany tompona andraikitra isatsokajiny zany nefa moa atao ahoana io ny andraikitra na ny endrena azy no ny fahaiza manao zetra nefa tsy omena an'le moyen izy de manamafy ihany ko ny teniko ary mbety teniko tetiny hoe ny orona teo ambony lainga sy fitaka izao fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina izao tany amin'ny 7 de fa niarahana nahita zany ary tsy azo lavina fa niveriny izany tamin'ny taona 7 satria tsy hitanao zay tena tetikasa teo blablaniny izy teo resaka araky ny teniko fitaka sy lainga noho ny orenany zao fitondrana izao victime mavoaka malagasy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny torak' zany tovy am'le nitranga teny amin'ny hôpitaly eny namana faniry dia nampanantenainany hoe tsy misy tsony ny sarany fisoratana anarana tsy misy tsony ny vola aloha eny amin'ny sekoly mpanjakana sy ny sisana ny fanabeazana fototra io na ny amin'ny CEG nahita zavatra niova ve nareo tsy voany ihany tombo avy 2 eny avy 3 eny ary ny vola aloha eny efa midy lahatra mihitsy any am'le sekoly tsy miakina so ihany fa teo re sekoly tsy miakina afaka mbola nampidiry ary tena misakra le ray aman-dreny ny am'izany hoe fampianaran-janaka zany satria mametra-panontaniana any amin'ny hoe Andriamatoa filoha mba ry alazao anay hoe fa fianarana taiza loatra ny nataonao sy nataon'ireo mpiara-miasa aminao reo de izahay ve ny tsy matakatra nareo ve ny lalitsaina loatra sa izahay ny dondrona zay ve nyvendrina tsy matakatra ny zavatra tianareo atongavana fa ny hitany masonay sy tsapany vaoaka malagasy aloha araky ny teniko teo de lainga sy fitaka ny niorenany sy ny angany zao fitondrana ny firenena tarihan'ny filoha-pirenena ankehitriny zao akoatran'izay akoatrany hoe fampiadina tsisy tsy miady any resako ny sambana raha-mpanjakana isatsokajiny zao apedy de mihetsika ny mpanolotsaina ny tanàna milaza ny zavatra tsy mety anivon'ny commune ny setro no hiata amin'ny herinandro lasa iny fitsarana nampanantenaina ny resaka fianarana tsy mandoavam-bola tsy nisy akory zany na kely varavety ary torak' zany ny amin'ny resaka hoe raisa mifanjakana tanana ny resaka premier soin nininona zany kojakoja volalany ao na resaka fanafody sy ny kojakoja isaksokajiny dia nisy ve zany tanteraka ve izany ary raha natomboka izy 400 ny tanteraka teto Antananarivo rerany eto Antananarivo reny vohatra ane zany zavatra nitranga tamin'ny herinandro lasa tamin'ny zoma zany tena hoe finina loatra ny nataontsika tamin'le Andriamanitra andrenanary taniny de tena zao ny zavatra iainantsika inona ozy izy ny teny frantsay moa izy hoe inona loatra ny zavatra tsy mety nataontsika teto nefa tomba mivavaka ihany isika tomba mivavaka ary tena mivavaka le malagasy
de tsy fantatra fa de zany moa anisan'ny efa tenina itety any foana hoe ampediny tsika akoatra ny ampaoriny sika ampedina amin'ny mpitandro filaminana ampedina amin'ny fitsarana ny vahoaka ary reo mino a fi reo tsy tary zany ny karaman'ireo nandray andro aza fa ho an'ny sasany 10 andro ny ray volana ho an'ny sasany 100 andro ny ray volana zany efa misy 3 volana mahery ho an'ny sasany fi reo le manana le hery ireo le manana basy ireo le milaza fa manana amin'ny fahefana efa mba nisy fahatarana fa naindray mandeha ny karaman'ireo na de ndray andro aza akoatry ny vola be efa raisiny ny andamin'ny nde tsy resahana miabolangina akoatra zay ny zavatra mbola kolokolo mandeha etsero ny kolokolo sy ny resaka fanodikodinana volam-panjakana ny resaka hoe delidinisena ny resaka hoe mahita tombony zay mahalala ny resaka hoe resaka marché public sy ny passation de marché resaka tsy mandeha any am'izay loaniny io fa mampanakarena ny mpitondra sy ny manodidina azy io zavatra tokony ho ahitsy zany zavatra tokony ho amboarina zany rehefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana isika de ohatra zao tsy iova ny fiainantsika malagasy raha tsy mijoro isika ka ho anareo satria tazana teo makasika ny orinasa mpikojakojalanina zay mbola misy vola raha tsy diso 3 lavitra ariary miantso anareo tonga avy eny amin'ny antemera-pirenena indrindra amin'ny fotoana ifanatrehanay amin'ny gouvernemanta fa rehefa araky ny teninareo teo tsy teo tonga amin'ny korotana isika alefa sondingana rehetrarehetra aloha azonareo atao fi zao ny azonay nampinanareo fanontaniana napetrakytsika amin'ny fitondram-panjakana izahay mahita fa io tsy fandoavana ny volanareo io misy vola ho izy ireo misy zany ao fa izao fankalana manokana tsy fitiavana manokana ilay minisitra teo aloha izay nanomboka ny sorona taminy aloha ny ministry ny asa vaventy de rehefa avy eo nanambary io ministra io fa tsy resy lahatra ny amin'ny hoe hitondra fampandrosoana zay gouvernemanta ho tendrena vaovao eo za raha araky ny fomba fijery araky ny angom-baovao araka ny resaka mandeha tserono eo anivon'io antemera-pirenena io sy miresaka ny namany ny anivon'ny ministera de ny vola misy fa ianareo ny sazina ianareo asa firy moa nisan'izy ireo namana faniry misy maromaro izy ao fa ny totalim-bola zay mbola ananany amin'ny fanjakana de 3 lavitrisa ariary ny any sasany nefatsy mandeha ihany ny asa misy mitsy ny asa mandeha eo araky ny teny namana faniry vao mandeha io tomobile raha io de efa mitotona zany ny ampaham-bola mirotsaka makoma amin'ny fera izay hoentina mikojakojany lalana sy andoavana reny volan'ny orinasa mpanao lalany reny ka de zao amafisiko ny teniko teo hoe tonga avy eny amin'ny antemera-pirenena mitondra banderole fa anampy anareo izahay itaky ametraka ny fanontaniana amin'ny tompona andraikitra manomboka any amin'ny filoha-pirenena mandalo ny prime ministre ministra ny vola ary ministry ny asa vaventy aiza ho aiza ny volan'ireo olon'ireo satria atsy ny misy olona anankiray tsy tianareo zay tompona andraikitra ny tatana zany départementa ministérial zany de reto olony reto no ataonareo sorona satria nandritry ny fotoana nitondrany ny tantana ny olony ministera nanatanterahana zany asa zany ka tsy rariny zany tsy azo ekeny zany ry mpitondra tsy azo ekeny zany zay ny teniko hoe tonga avy eny enitsika mifankahita anampy anareo izahay fa reo kosa tsy nanatanteraka asa anjarandrareo nanao fanadiadiana tany raha nisy marina tokoa izany fa tsy kisendrasendra kosa aloha hoe tsy nanatanteraka nininona sy tsanony ninona reo olon'ireo satria nany fotoana nisin'zay le hoe délai de garantie zay mety efa dila satria raha tsy diso heritaona ihany no isiny zany garantie zany am'ireny asa ireny fa anjaranareo no nanamarina raha tena nisy fotsiny zany asa zany nanatanteraka le asa le orinasa zay nitany anjaranay azonay anampinanareo resaka fampahorina teo resaka fampedina teo resaka vorona manidina de nasinasira de ampianarina ankizy rehefa tsy ampianarina ny ankizy rehefa tsy misy fitsipika mipetraka amin'ny fifampitondrana rehefa tsy niomana nitondra zany sy tantana firenena de zao ny aliheny mampahory olona ny atao mampiady vahoaka no atao tsy misy azonareo atao afa-tsy zay sisa de mbola mitoy ihany ny lainga sy fitaka am'izao fotoana itenenantsika zao tena mampalahelo le zavatra iainany vahoaka malagasy nefa tsy makivy satria ho an'ny aty anivon'ny fanoherana dia efa niomana ary efa nampiseho zany fahaiza manao zany président Ravalomanana raha nitondra nandritry ny 7 taona ary tsy nanao kobakambava toy ny ataony zao fitondrana misy ankehitriny zao ary ny tena olana nevy namana faniry de mandray ny vahoaka ho bado tena raisy ny ho bado le vahoaka toy ny tsy nianatra le olona toy ny sanana
dupe ozy ny teny frantsay reny mbola tsy ary tokoa fa mba hiteny kely mahakasika an'le hoe fotodrafitrasa 100 nisy teto teny 700 nya izony na vita azy le fanontaniana mipetraka de hoe lay filoam-pirenena fahanan'ireo manodidina azy lalitra raha ohatra izy ka tsy mahalala ampitenitenenan'ireo mpiara-miasa amin'ny mpanolo-tsaina miteniteny foana mihitsy ny filoam-pirenena satria raha tamin'ny androny verenako mandria-piadanana ianao président Jafy Albert mandria-piadanana ianao président Ratsiraka président Tsiranana fa raha ny fotodrafitrasa nge tamin'ny première république zany akoatrin'izay natao tamin'ny fanjanahantany no tena anisan'ny be de be indrindra ny fotodrafitrasa vita na resaka lalana io na resaka tatezana io na resaka reny fotodrafitrasa misy ny birao-mpanjakana sy ny ministera isa-tsokajiny rehetra eny Anosy na ny lalam-pirenena rehetrarehetra na ny tetezana zay amanjatony amina rivony ny lalana amina kilometatra vita tara voarakotra tara ary anisan'izany tamin'ny fitondran'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka tompoky Didier Ratsiraka fa anisan'ny tena nahavita maro koa ny filora valomana satria fotodrafitrasa goavana efa mihoatry ny 700 no vita ny filora valomanana tamin'ny 7 taona nitondrany fotodrafitrasa goavana lehibe zany oa zay efa nyresahako teo fa tsy pavé tsy pavé na 10 metra sy 7 metra io manko ny tianilarana io tsy tetezana 10 metra le tokanana na 15 metra zay manko mahasamy hafa n'le fanjakana ke tena zay le tena hoe moeraoera sy le dedaka misy le fanjakana satria everiny zany fa tsy manana saina mitadidy le vahoaka malagasy na le olona ohatrohatran'izao ataontsika zao zany ka tsy afaka hahafantatra ny amin'ny hoe hafa mihitsy ny tokony fotodrafitrasa hijoroan'ny filoam-pirenena fa hafa ny fotodrafitrasa madinika zay tokony reo sehatra anenivon'ireo fitsinjaram-pahefana no mandraikitra izany zay indrindra tokony hiavaka sy hisaraka mihitsy zany depute fetra fa le fanjakana hoa de zay tsy milay ny fiainany raha ohatra ka tsy mampirevy tsy milay ny fiainany raha ohatra ka tsy manao tena oeraoera kely de maka artista de milaza de iny amin'ny communication de isaky mijery azao de inona zao le izy le tany vohim-peny zao de hoe tao anatin'ny 7 taona miala ny sambany zany de zao ndray hoe 7 taona vao nisy fanorenana fotodrafitrasa de le tany ndraso jerevako le teo efa misy voambolana hafa ndray ampiasaina zany hoe izy zany de tsy afaky ny aiky mihitsy ny satria ilain'ny tatsaha le manao fotodrafitrasa manao lianina de vita izy ty de mirary any tatsaha mba havoaka bary tsara sisy fa tsy maintsy asiny kely ale hoe tsisy nyrarana andritran'izao taona samba nisy zay samba nisy an'izao fotodrafitrasa lehibe indrindra ary rehefa tsy nahita irikidirana am'irey moa de asisisika kely eo indray le vely rano na tsy fa matsimbolany am'le propre anyle ressource propre ary le izy satria tokony zay ngely izy le plan émergence anye le nofinofiny le IEM mavadika plan émergence efa tokony eo anatin'le plan émergence le vely rano de le ressource propre arak'le nyteneniny hoe mahita famatsimboly izy sy le tena hoe ay apiditra ny volam-panjakana fa zao le vola hoa mbola erahana an'le bailleur zay no lokony miaraka am'le vely ranony eo de iny am'izay no entin'ny aprevena rehefa aveo de avy am'izay ry perroquet rehetrarehetra tena itiny tena nanao zavatra be sy lokony am'le lokon-doranjy le izy everina fa hoe izay no fomba fampiasonana vaovao ary tena mahomby le izy ho an'ireo zay everina zany fa fanatika fa efa manomboka misokatra amin'ny maso ohatrany nataony namana avy amin'ny Fenerivo sy avy any be tatao omaly député fetra ary ny loza ao anatin'izay anie namana faniry sy mpiaino ajaina dia ny hoe disona inin'ireo disona ny tantara sy ny zavatra tena nisy asana noho ny tsy fahalalana ve no ny oeraoera tafa oatra ve no ny fialana sirika tafa oatra ve de ninina disona zany hoe fampianaran-diso no omena ny taranaka nefa zao ny tadidio na ny any amin'ny sekoly fanabeazana foto tsara ndre matofoloha tsy ho voafitakareo am'izany hoe efa 80 sy 700 no fotodrafitrasa vitanareo de 100 any ny vitany ny mpitondra ny fandimby izay nanambaran'ny filoam-pirenena keo fa hoe izy no mitondra ny vesatry ny mitondra satroka moa izy amin'ny teny frantsay fa hoe mitondra ny vesatry ny tsy fahombiazany reo mpitondra ny fandimby tena fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dreny mitondra izay samy nahavita zavatra be lavitra no ty fitondrana rajoelina ity fa tsy lazany hoe tena fanompana fa fanapotehana ny nataon'izao fitondrana na fanapotehana ny fiarahamonina
fanapotehana ny fotodrafitrasa fanapotehana ny atao hoe fiarahamonina samy malagasy na teo anivon'ny tokatrano na teo anivon'ny fiarahamonina na teo anivon'ny fitantanana na raha-mpanjakana amin'ny akapobeny fanapotehana ny netin'izao ary ny tena mbola zavatra anankiray loza ihany koa am'izay le hoe famadihana sy fanovana ny tantara izay de toy ny tsy nisy mpitondra teto fa Madagasikara vao niorina tamin'ny 1924 no nisy teto amin'ity firenena ity hatramin'ny tondrany n'Andriamatofoloha Andry Rajoelina zay ny zavatra tiana nasana atodony malagasy fa rehefa te hiverina izy hoe tsy nisy nanao hatramin'ny 90 taona fa izy ange nitondra nandritry ny 13 taona ane Andriamatoa Andry Rajoelina e mbola averina ary olona maro nefa miteny zany hoe teo ianao 7 nandra-pahatonga ny taona 13 nanoan'olona ianao nanomboka 13 nandra-pahatonga ny taona 7 fa efa mba saiky tsara ihany satria somary niataka taminao niala tamin'ny fomba ratsy fanaonareo io mpitondrana de nitoananareo tamin'ny 13 niverina ndray ianao tamin'ny 7 miamletika le firenena hatramin'ny nahatongavanao teo Andriamatofoloha mba manekery efa tsy nety le zavatra natao ray aman-dreny izany filoham-pirenena zany manana ny asiny zany atao hoe vely rano tsy promesse zany fa tsy atako zay tany hoe inona re miteny frantsay fa izao ny tiako ambara raha ray aman-dreny ianao ray aman-dreny marina nametrahan'ny malagasy ianao fa filohan'ny malagasy ray manontolo ianao aza manao fampianaran-diso rehefa tsy hay dia anontany fa tsy mahamenatra izany raha izay ny resaka vely rano dia tena manana ny asiny sy manana ny ady zany teny zany inona no tsy hoe tambiny nandrasana aminy obligation de résultat satria vely rano nataonao nisy teny nomenao tao obligation de résultat aizay ara aiza le résultat amintsika amin'ny teny zao lazaina fa tsy nanao ny rehetrarehetra ny fandimy teo mba meo kely le maridrefy na fomba nandrefesanao izany hoe tsy nanao ny teo aloha araky ny teniko teo hoe nilatsaka avy any an-danitra ve alohany nahatongavanao teo lalana vita tara na vita goudron 4 kilometra teto amin'ity Madagasikara ty tsy nasianao fikojakojana satria novoizinareo sy ny mpiaradita aminareo ny hoe lalana tsy azo hoanina nefa lalana mampinakanina ary 20 isan-jatony malagasy mahery de tantsaha dikan'izany rehefa tsy mivoaka ny vokatra avy any amin'ny tantsaha mandala an'ireo lalana razainareo tsy azo hoanina reo de tsy mihinan-kanina tsika ty andreny vohitra fa izao moa zany de eo naratsiana ny mpamatsy vola reo mpiara-miombonantoka tsy ampandrosatsika ireo na amin'ny 2060 na 2040 na 2030 ino nandeha tany rano tam'le nandeha nandadilady tany andro vitsivitsy lasa izay de hoe nahazo zao million centaine de millions de dollars raha ny tena izy igny Andriamatofoloha tsy tokony hoany satria fionan'ny printemps moa fiteny am'ireny zavatra ireny fa ka nisy filoham-pirenena hafa tonga tany moa fa tena hoe napietry zany toerany filoham-pirenena zany ny anton-diany tany tsy misy idiran'ny filoham-pirenena ny nandehana tany raha tsy hoe nisy antony hafa anga nisy antony hafa ve fa napietry zany toerana sy asiny toerany ajan'ny filoham-pirenena renena nandehanana tany na rehefa naratsiana tany alohan reo bailleur de fonds reo de izao araky ny tegny teo na ny olona any amin'ny EPP any amin'ny sekoly fanabeazana fototra ara tsy gobe tsy telina zany lainga marivo tototra nataony ny mpitondra sy ny manodidina zany tsy horesahana tsony resaka fa ny ray aman-dreny fa nimbazomana n'lay toerana ny ray aman-dreny sy tsy fanomezana asina ny tena tiako atongavana hoe ianao anie nazandra irenao Andriamatofoloha zandriko zay miteny ty ray aman-dreny ianao tokony mendrika izany atao hoe ray aman-dreny zany na ny fampanantenana nataonao na ny fomba fiteninao na ny fihetsikao na ny fitazomana ny teny zay nomenao tena izay ve ny zava-misy ry vahoaka malagasy dra mialatsiny fa ohatra ny toty zay fa na ny tantara raha disoinao na ny tantara raha vadikao efa tsy toraka bolao tsony ty arak'le teniko teto na manao fanirisy mpiaino ajaina mialatsiny fa tenin'ny tanora ty tsy fitorahana bolao tsony ty zavatra ty fa efa fitorahana jante mihitsy jante no mipakany amin'ny lohanao sy any tena mahamenatra tena mahamenatra ka asana inona ny tiany filoham-pirenenao atao hoe teo atao hoe martiry izy ny katolika fa martiro izy ny protestanta zay zany le sary tiany avoaka mahakasika ny tenany hoe zany tena am'lay loatra zany tena izao loatra teny frantsay misy miteny imbu be am'le personne ny ve izy tena hoe tsy haiko le fomba fietretany tenany nianatra noho izy mahay zavatra noho izy mahalala zavatra toinona noho izy le
tena fanina faniry fa zay moa zany naverimberina teo foana zay le araky ny teny fana hoe sambany aho hoe tsisy nanao an'izao hoe mpolo taony hoe makatsy makary rehefa manao ianao de manao e zay adidiny mpitondra ny fandimby no miasa fa eo ny mampitany rehetra hoe andao ampitovinina ny fomba fandrefesana ny zavabita misy marodrefy mipetraka any iraisana ataoko hoe universel sady iraisam-pirenena hoe manisa ity tena tokony nataony a fi ty hafa kely mihitsy ty nataony ty a mihoatra no reo mpitondra ny fandimby a nandritrana zay 9 taona maherina fahalevateny zay fa vo maika ho anandetika vo maika nampahantra vo maika nampizarazara zay ny zavatra misy teto ka te hoe échec total tena hoe tsy fahomiazana ray manontolo ary tsy vitany resaka arabola tsy nahazaka tsy naharaka ny azakazaky ny fifaninana ny raisam-pirenena de nidina ny sandam-bola malagasy ny totongana ny varim-piainana de eo anatrehan'izany hoe miakatra ny vidim-piainana zay le nateraky le tsy fahaiza mitantany zao mpitondra ankehitriny zao tea mbola moeraoera iny araky ny teny mbola ampedina ihany le vahoaka tena lozy ty a efa iomezan'ny olona fotsiny satria ny fantanina nge namana faniry de ahora ny teneneneny reny fototra fitrasa 10 mo de aveo 700 ny vitany de voatery manarina le ministre fampianarana hoe lycée tena tsy nahitaiza mbola nisy hoe établissement scolaire zany de lycée ny dikan'izany raha jerevanao anatin'ny dictionnaire ohatra ny anao le tsy mahay dame le izy de io zany hoe dictionnaire vaovao nefa anao tsy mahay ninina fa maninona raha mba miaiky tena mahavarina ho a le izy zany de ohatra ny hoe avandravandra ny vanim-potoana le tsy fahalalàn'le olona zay le goût de pouvoir le izy le fitiavam-pahefana fotsiny fa tsy fitiavam-bahoaka raha ohatra manko ka fitiavam-bahoaka io marina fa tsy nisy école ny anarana filoham-pirenena zany ka hoe ndeha hianatra ato fa misy sekoly a tsy anarana ho tonga filoham-pirenena tsy misy an'izany fa mifiarahamonina ny mampianatra anao an'izany sy ny fahalalanao sy ny cercle d'ami anao relationnel rehetrarehetra ohatran'izany fomba filaza azy ianao hoe mivezivezy makany epita de tsy mahafantatra ianao hoe misy zavatra tsy maintsy pezena daholo ny zavatra resahanao de ianao hoe hoetara président de tsy mahafantatra ianao hoe farankely indrindra ianao mitokana EPP mitokana CG mitokana lycée nentinao tao anatin'ny UEM le izy fa nabiazana ho an'ny rehetra hoy ianao amin'ny teny gasy éducation pour tous nge zany efa nambara président Marcaravalomanany de aveo ianao tsy mahalala akory ny statistique ana école de manoratra ianao ny constituteur personnel de établissement scolaire de mijabaka le ministre fa votsy ozy izy manko izy mefa mba nasiny kely an'leo le adidiko ny tsy maintsy miaro ny filoha ka izy ary le aron'le filoko nitao an'le président sara député fetra tsisy niaro ane zay indrindra le mpitabataba le député rehetrarehetra za tena niandro mihitsy izy am'le député ara mbo hiteny an'io fa tsisy inona no arovana am'ireny tsisy arovana tena sarotra be miaro zavatra lava tena mianatra de litanao le manongo tena manoatra zao mihitsy rehefa le manongo tena ohatrany reny hoe mbola say ivoaky ny trano ve samjery fitaratra ve satria le izy ny problema zany hita ny rehetrarehetra de ozy zany zao le filoham-pirenena sénégalais Macky Sall ty le namako ty zao ve ny zava-misy tena ohatry ny hafahafa be zany folo sy 10 fotsiny ve mba fotodrafitrasany Madagasikara le izy nge mbola nasiny hoe ny 700 am'ireo zay nge nyteneny dikan'izay 30 tena de tena matena andre manitro anao tena tsy mety afaka anatin'ny saitsika zany lafin-javatra zany député fe satria ny antony le izy de hoe président de la république qui ose dire no samy teny an'izany iny idiotie pareil c'est ignominie mihitsy zany ozy ny teny frantsay ignominie mifanoratana azy IDGDN de o ignominie MINIE zay ignominie zany tena adalanina sy anina tsy mihoatra noho izany tena lozy ty eny fa le izy moa zany efa manomboka fantatry mivaoaka malagasy am'izay hoe ohatra zay zany le olombelo le iny zany le olona fa anjarantsika am'izay zany no misoroka tongavana am'izay fa mandeha de mandeha fotoana député fetra ohatra ny te anontany-kely vaovao tsy mba zaza aloha zany satria ohatra ny ohatrany ny zavatra tokony natrehana atao amin'ny asambomera omaly de ohatra ny tsy mipotra mpanatateraka solombava fakomaly iny solombava mbahoaka zany de tena ao anatin'ny asany tanteraka mihitsiny
anisa mararanaso ny asa mpanatateraka rehefa misy lalàna hoentiny anivony anteny meram-pirenena de tsy maintsy misy ny travaux de commission enona ny hevitry ny mpanatateraka dia mitondra antsikera tsy olo-mavambaoka alohan'ny itondrana anazy any amin'ny plénière député fetra maran'izany faniry ary misaotra anao nampatsiahany zay satria fivoriana fandiniana voalohany ny kasainy ny vaomierany toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny énergie sy ny transport saika ny arahana ny tokony natao afaka omaly teny amin'ny antemera-pirenena isantarana an'izany fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity zany inona tokoa no nitranga fa de mbola toy ny resaka teo aloha ihany mifandray zany rehetrarehetra zany hoe mikorotana ao andapa ao mikorotana ny fitantanana nyity firenena ity atao tsinitsinina ny antemera-pirenena zay androm-panjakana manana ny maizy azy izay zareo no ambara fa manana ny maro anisa efa tamin'ny fahadimy ny volana me no nampahafantarany reo ministera isa tsokajiny zay voakasika zany asam-bomiera tokony fampiresahana amin'ny resaka vola anisan'ny voaresaka fa ny resaka teknika ihany koa na araboly io na amin'ny resaka fitaterana zany herinaratra avy any Tomasina makaty Antananarivo zany zay ny tokony no diniana tao tamin'ny sivy ny fotoana voafaritra fanombohany zany asam-bomiera zany ny andry hatramin'ny raika ambin'ny folo hatramin'ny raika ambin'ny folo sasany zay vao nipotra avy any ny tale général ny trésor satria efa ny antso tsy nitsahatra ny antso na tompona raikitra teo anivon'ny ministera ny filohan'ny vomiera dia araky ny teniko ny tale général ny trésor ny fitantanam-bola mpanjakana ny tahirim-bola mpanjakana moa mifiresaka azy teo no tonga raika ambin'ny folo zany zay efa naka fiara doly dia andeha hamonjy fodina inona no azo ambara manoloana an'izay be de be ny fomba azo andikanany zany rehetrany voalohany aloha fanaovana tsinitsinina le androm-panjakana sy ny vomiera izay vomiera tsiray ny tao fa vomiera telo efatra ny tokony ny arany vory ary solom-bavambahoaka ireo apatsahivoko solom-bavambahoaka ireo raha izay faharoa de hoe efa andro efa herinandro mialoha efa tamin'ny fahadimy volana me no nalefa ny taratasy fampahafantarana fa isy zany asam-bomiera izany dia tsy mba nisy ve na de atao hoe secrétaire généraly rehefa tsy ho avin'ny ministra na tale généraly na tale na farafaratsy ny ary na chauffeur miala tsiny tsy manambany n'izay chauffeur any amin'ny na chef de service na technicien anankiray fotsiny mba tonga nanazava io ohatrohatran'izao ny pitsipitsiny ty zavatra satria ratification atao tao fankatoavana saika atao alohan'ny itondrana azy moa zany zany fankatoavana teo anivon'ny fivoriam-be zany de fankatoavana na fandavana na fankatoavana ihany fotsiny satria tsy misy fanovana azy atao mahakasika an'izay le hoe projet izay dia araky ny teniko teo zao ny taratry ny fikorotanana misy ao andapa taratry ny fikorotanana misy ao anatin'ny fiaraha-mitantan'ireo vovonana IRD mitondra ny firenena ankehitriny tsisy malala tsony any raikiny efa mihoatra efa ahoana fitena azy efa io ara-zava-misy dia tsy tadidiny hatramina hoe fivoriana any amin'ny androm-panjakana anankiray ara dia adinony zareo de mifanilika andraikitra ary fanamafisana zay teniko zay ry mpiaino sy namana faniry de ny hoe enitsika tamin'ny fivoriana tao anivon'ny filan-kevitry ny ministra fa na ireo ao reo ara de mifanabatybaty mifamelively misy mitsivalam-pandry misy ny mandraitsiraisy nany amina tetikasa zay iandraiketana départementa ministériel iandraiketana ministra iray fa misy ny mieritreritra super ministre dia monsieur permettre mitsivalana mandidy manao tsinitsinina ny hevitra na ministra sasany satria mieritreritra ny tenany hoe zany tena super ministre za tsy maintsy amin'ny teniny tiako tenenina zany ake rindrina ane manatsofony de araky ny teniko teo mifandray daolo zany zavatra rehetrarehetra zany reny teny nataon'ny filoam-pirenena ireny eny ny teny natao rehatrany Batondrazaka ara satria nandalo tamin'ny président Ravalomanana sy tany mifaritra loatra iny ho avy eto moa ny député Rabekijana hitatara ny zavatra ny ainandrareo tany raha tany président Ravalomanana niaraka tamin'ireo solom-bavambahoaka tim vitsivitsy dia hoe tsy nisy zavatra nozaraina fa nahazo olona maro iny keo ny filoam-pirenena nandalo tany asa hamafa ve anindry ve omaly io de nilaza hoe tena mbola anahy Batondrazaka fa ty apatsihivoka anareo ty
ny voka-pifidianana teto 5 isanjato teo izy raha tsy diso a zay ho ny fandraisany azony tany de izao ary ny fanontaniana zay ny vokatra azonao ekena zay no ofisialy tam'zany nisy doublon a tam'zany ny moyen tsy toko tsy foroana nampiasainao a nampiasainareo a tao anatin'zany ny resaka fanodikodinana ny savidim-bahoaka ny resaka antery ny resaka fanindrina gauche à droite 50,19% teniny teo am'izao tsika miteny zao samy teny andre matofoloha fa tsy azo ny ampahafolony zany ianao a rehefa ho avy ny fifidianana ho hitao moa fa ho avy eo ny namana vany solom-bavamboaka vany amin'ny faritra loatra mangory iny a rahampitso dia anamafy an'izay teniko zay hoe izay no azonao tam'zany satria mbola namirapiratra be lay kisarisary rehetrarehetra ny maketyefa efa niova tanteraka efa ny RN 44 vita tsisy fa RN 44 vita izany raha tokony efa tamin'ny roa taona lasa ny tokony ho vita fa am'izao tsika miteny zao mbola tsy natsasany vita kely io aretirety io apahany kely eo ihany eo amin'ny vitany 3 mahery eo ihany ny vitany lozy ty ny atsapy tamin'ny azo tsy fantatra ny vahoaka malagasy ny atsapy tamin'ny azo boboka ampianaro le akizy ray aman-dreny a fa araky ny teniko tany am-boalohany teo de zay limbaovao a limpivoarana izay mahalala za tsy miteny voatery nianatra be fa ny mahalala afaka misafidy afaka manavaka ary tsy azo ambakaina tsy azo ambakaina fa voambaka isika voambaka ny akamaroan'ny vahoaka malagasy araky ny teniko teo a tena sodoka ny laina mirapiratra fa nefa ny antsampy tany amina azo boboka izay nivelany fotsiny nosorana verni ay tao anatin'ny pokaty niara ny fitetaka tam'le tsy voanareo fanondrony toy izany tsony efa laniny koroka le hoe aloha verina amin'ny tompony lakle ny lakle ahitsitsika iny anamboarantsika lakle vaovao iny fa lakle folaka folaka ozy izy naresy anina te somary eo ary zaraha somotra avany amin'ny faritra naranjofo iny de aloha iverina amin'ny tompony lakle aloha sokafana ny trano fa feny koroka aloha sokafana ny trano amoahana ny voalavo sy ny kadradraka sy ny kalalao a sy ny bobongolo ao anatin'izany trano izany satria niboka tato isika no fitahana tato isika rehetrarehetra ny atsapy tamin'ny azo tsy fantatra isika ny atsapy tamin'ny azo boboka isika dia zao iarahantsika am'zaka zao a ny fahantrana sy ny fahasahiranana lalina eto amin'ny Madagasikara tsika ty ka zay zavatra teniko teo zay ihany ko le mafisiko le teo a hoe mieritreritra Andriamatoa Andry Rajoelina fa 7 vao mitsangana sy ny orona izany firenena malagasy izany zay tandremo ry vahoaka malagasy a fa raha ny teny ataony sy ataony ny pomba azy zay efa tsy de misy samy teny ntsony moa ankehitriny a tena presque tsy misy samy teny ntsony fa menamenatra reo kely le zembana azy tombontsoa kely tsisy reo mbola miezaka miaro azy reo e le any ministera le mpanaranaradian'le ministra le mpilanjalanjan'le servieta mpilanjalanja kely anlianina le atsotson'le ministra kely rehefa le mamirana kabinet ho a reo sisa zany a ny akakamarony reo a sy le fikafikambanana sy le zay mahazo azy tombontsoa kely manodidina fa ny akoatrin'izay firy izy hitantsika ao tsika nge manisy fa mangina daholo efa mifody vavy zay fa afidio vava fa tsisy raha manjary amin'ny tany ty e zay fa zay nyteneniko hoe voafitaka reo indre mandeha zahay a fa tsy voafitaka reo fanondronontsony ny vahoaka malagasy aleo ampianaro teny nambara ny mpanara-baovao sy ny olo-kendry maro zany hoe ampianaro a ny zaza dia na inona fampanantenana nataony tsy mahasakana atsika ezaka zany iotra fa mbola soa ihany manana olona tony tsy andoka azy zay raha eto akory fa manana olona efa nampiseho ny fahaiza manaony zao fireneny zao efa nahita tao anatin'ny 7 taona hoe atreto ary efa nanana traikefa nanana fomba fijery a izay hoe ity lesoka tamin'izany fotoana zany a tsy ho averina tsony zany a amin'ny fotoana manaraka de fa miomana ny am'zany tsika namana fanety tafiditra ao anatin'izany a ary arotsika eto ny fanamafisana sy ny fanetanana namana rehetra amin'ny ivony tiako Madagasikara sy ny mpikambana tiako Madagasikara tsy sanatria akory manilika anareo namana rehetra tao anatin'ny anivon'ny fanoherana fa mba raharaha nytiako Madagasikara aloha ity amin'ray mitoraka ty e nefa mino izay fa ho avy anotriny anareo RMDM manerana Madagasikara am'zany fiomanana amin'ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara izany namana faniry misy zavatra tsiaritra ty tetsetsa tsiaritra tonga de ho avadiko ny sujet satria teny ambony fiara dia nandre
ny resaka nataonao tamin'ny mahakasika ny solom-bavambahoaka ajaina alaira Tsimbazafa avy eny Atsimon-drano raha nitokana resaka ao anatin'ny siady resaka pompon-drano izany na famatsin-drano famatsin-drano dia zao le fomba fanaon'le fitondrana sy ireo le piso lelaka amin'le mpitondra sy mpamandalitra ny mpitondra tafiditra ao anatin'izany eny amboribory tany fahadimy aranaovako antso eto ho anao Andriamatoa président foko tany Ambodivoanjo Ambojatovo nandeha teny ny tenako nijery ny fanombohan'ny asa misy eo amin'ny 300 metatra eo lalana atao pave sakany eo amin'ny 3 metatra mahery kely eo akaiky ny efitsika Ambodivoanjo zao ny zava-misy efa nampafatarana ny ambara tonga mpitantanana resatra ny fotony hoe misy ny asa tao au titre ny siady zany nareo le asa iandraketan'ny solom-bavambahoaka sy tondrono ny solom-bavambahoaka eto tanterahana azy de zay no manara-maso tsy misy idira ny fanjakana foibe io raha ohatra farafalika maty ny arak'le fiteny aza de ny antemieram-pirenena satria solom-bavambahoaka no misafidy sy mitantana an'izany tetika asa izany miaraka amin'ny eo anivon'ny distrika solom-bavambahoaka no mifidy ho iaho ato natao araky ny fitarainany voaka sy ny fangatahana etsy koa natao satria misy eo amin'ny 5 eo no tanterahako eny amboribory tany fahadimy amin'ity taona ity de inona no nataon'le président foko tany sy ny mpiara-miasa aminy nanao taratasy maro be izy andaniny sekilanyzany lalan'zany de hoe miasa ho anao ny fanjakana ianao ve mitapy zay le solelakisy zay zay le fandrendrehana saim-bahoaka izay fa rehefa ny commune manao ny asa de asan'ny commune io zay le fitsinjara-pahefana faharo rehefa ny fitonana foibe amin'ny alalan'ny ministera ny manao io asa io dia any ministera zay azo resahana any am'izay fotoana zay hoe ny fanjakana foibe no manao ny asa fa inona ny dira ny président foko tany izay mbola sany laza zavatra trao zay le sarisariny le fomba fiasan'dareo sy le toetoetran'izy mianakavy ianao aotsako ianao any amin'ny ainao manjery hafa esory aingany io panneau io satria nisoratany amin'ny panneau azo mihitsy ndray ny esory ny vahoaka teny izy foko tany ahoana moa ty de nongotan'ny olona satria feno isaky ny andaniny sy ny ankilany eo amin'ny lalana 300 metatra zay raha mbola tsy esory ndray de atsoko tele hafa ianao sy ny MBS ho alefako any ny mpanao gazety Andriamatoa filohan'ny foko tany Ambojatovo ary ho anareo hafa zay mitady anao an'izay koa neny manjaka ray tsy misy idira amin'ny fanjakana foibe io samy manana ny andraikitra tandrify azy sika rehefa ny foko tany manao de sorate hoe foko tany rehefa ny commune manao hoe nanao ny asa de sorate hoe commune rehefa ny député amin'ny alalan'ny tetika asa siady io de soratana eny raha noratra zay mbola tsy nanoratra hatramin'izay telo taona na solom-bavambahoaka tsy mbola nanoratra ary tsy mbola nanao publicité na indray mandeha aza de zao koa ny tena mbola loza zao ny tenen'ny le président foko tany sy ny mpiara-miasa aminy matsy an'le chef de chantier tsy mandray baiko na iza naiza anao avaty aminay foko tany eny anao mandray baiko tena marary fakahititsika ho avy eny raha fakapitsa ho avy eny jereky tsara ny fanombohan'ny asa raha mbola hita koa zay soratra zay fa ho atsiko ny amanjery tsy latsaky ny folo fa tsy tia nala baraka anareo esory io de milamina ny zavatra azotsika ifanarahana de hoe araky ny kalitao manaraka ny règle de l'art ave araky ny kalitao takina ave le lalana sy ny refy ny alavany ny sakany dia zay ny anjarantsika de vita mazavy zay président foko tany sy ny mpiara-miasa aminy ary mitodika aminao Andriamatoa solom-bavambahoaka namana avy eny amboribory tany fahadimy jereo fa olonao reo manao solelakisy madisy tafa ohatra mandrendrika saim-bahoaka reo ka tsy zany ny fomba fitaizana ny fiarahamonina sy ny foko tany fa rehefa tsy mahakasika anareo fa nampahafantarina ianareo de atreony ianareo de mangina mazava zay le izy namana faniry mazava tsara mihitsy zay voaraindrareo fa mikasika an'izay de tapitoeritsika ny fandarina angamba député Fetitra satria efa mandroso de mandroso ny fotoana fa eto de anao kely an'ity antso ity ho an'ny mpiatrika atima ao amin'ny commune Andoranfotsy zany satria amin'ny sabotsy fa 14 volana meo avy zao amin'ny roa ora ao amin'ny école privé Petit Pré eo Mandrimena Andoranfotsy de isy ny redynamisation lehibe ho ataon'ny antoko tima commune Andoranfotsy zany zay ho avy ny bureau politique ny antoka sy ny solom-bavambahoaka Alain Ratsimbazafa zany ho am'izay sabotsy zay de apitapitao ataovy malaza ataovy mazava telefônina vava ho atsika any Andoranfotsy zany zay amin'ny sabotsy 14 May amin'ny roa ora amaranazy tsika député Fetitra de ny teny avy any aminao ny amaranako azy namana faniry dia fisaorana aloha ny indrindrandrindra ny mpanaraka tsy mahafoy zao fifampiresahana eto amin'ny miara-manonja izao dia nefa ny anaovako veloma mandram-piona ny namana rehetra dia kopakopa tanana
kopakopa tanana ho an'ireo olona izay niaona tamin'ny tenanay a tany amina vodiondry zany hoe tsy mifakalala izany ny andaniny sy ny akilany atao ny atsasany teo ihany ny fantatra fa nahafahana nandrefy hoe atraiza tsy institut de sondage isika nahafahana nandrefy hoe atraiza ny mbola imazy sy ny fitiavan'ny olona izany filora valomanana izany raha izay sy ny fanoatra am'izay moa zany de ny hoe ny tsy fatokisany olona itsony a zay fitondrana misy izao tsy tany ihany raha izay nandeha koa tany fivorim-pianakaviana izay fanao isa-taona zany mivory a de fa mitovy tsisy hafa fa samy laza saiky zay zay tany alehanao ary ny fahatelo farany de mbola niona tamin'ny namana mpiara-mianatra rikaizakaiza rehetra tao amin'ny semigany a fakalala zay raha vao miteny an'izay tao Paribe tamin'ny taona 20 tany hoany a zay Michel zay a tao amin'ny série D dia kopakopa tanana ho an'izany nama rehetra any mbola tany ihany koa de mbola fahana mandrefy tsy sanatria mampiditra politika ny resaka toerana ny lalovana tany amin'ny fianarana fa efa hoe samy lehibe a misy nefa mananjafy kely a misy nefa mananjanaka lehibe fa ny zavatra tsapa sy hita naizanaiza tany ale namana faniry sy mpiaino ajaina fa tena hoe miatrany amin'ny 20 isan-jato ny maneho hevitra ny 70 isan-jato de efa hoe ampy zay Andriamatoandro Rajoelina okizay a ampy zay a tena tsy izy ianareo ka dia zay no ametrahako ny mandra-piona mandra-piresaka mandra-pitafa ndray a amin'ny mpanaraka ny fandarana de isaorantsika rehetra amin'ny fatokisana isaorana na any amin'ny Facebook io a na amin'ny fanarahana zao fandarana zao ka dia no ianareo no maheto anay de mbola mampirisika atsika tsy ala amin'ny miara-manonja MBS sy Radio Mada fa eto ny fampizarantsika vaovao a eto ny fanakalozantsika hevitra dia miraro soa atsika rehetra mandra-piona amin'ny fotoana manaraka indray tompoko. Eny ary de isaorantsika ny solomamoaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny boribory tamy fahadimy fetra rahalamizafy mololona razafy tsy mialina sady filohan'ny vondrona parlementaire antoko tiako Madagasikara nitondra an'izay fandalinana fanomezam-baovao ary fanadidina samy hafa izay ny tenako sy ireo teknisianina marobe de manome fotoanantsika ho an'ny rapitso indray ary de solombavambaoaka hafa miaraka amina ady hevitra sy fandalinana hafa indray no entintsika ary de mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.